Eny ary tombo lasy tombo vavy tafarakisika ato anatin'ny Miara Manonja MBS Radio Mada amin'izao Zoma 7 Janoary 2024 izao. Arabaina ianao satria afaka mifanatry tava, afaka mifampiaino indray isika, mifanatry tava amin'ny alalan'ny sary ny MBS sy amin'ireo tambajotran serasera maro isan-karazany ary amin'ny feo amin'ny alalan'ny MBS Radio sy ny Radio Mada. Araba ihany koa ho atsika eto an-toerana ary ho anareo any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany, teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina ary na tsy ho an'ny teratany malagasy aza fa misy vahiny dia vahiny atao hoe miaraka mitempo amin'ny fon'ny malagasy amin'ny fiainam-pirenena dia tsy misy anavahana izany rehetrarehetra izany. Mazava tsara ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity. Eo ny famakafakana izay hoentina eto, eo ihany koa ny namana fanira Zafy Manantany hitondra ny famakafakana izay efa nomaniny eo, dia hiakatsehatra eto ny député sy ny mbavambahoaka Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina Totsoa Andriamampandry izany. Misy fanio-kevitra sy famakafakana hoentiny eo mazava loatra momba ny fiainantsika isanandro no resahana izany. Ny faniriana dia ny hoe hiaraketo isika mandritra ny ora roa mahery ka ny mangidy dia aloha, ny mamy dia atelina zay ny fahendrena malagasy. Eny ary tongolasy tongo vavy fahiditra amin'ny votoatiny avy hatrany isika. Namana faniry Zafy Manantany efa eto akaiketo. Mirabanao faniry Janoary. Eny ary dia misaotra ny rena Rabe Mananjara izay miara-dalàna amintsika isanandro ato anatin'ny Miara Manonja, ary izay moa no ekipan'ny Miara Manonja dia mifanonja nonjy eto tsika dia mifanohany eto dia anisany miezaka mikaroka izay heverina fahadevitra tokony ampitaina eny anivon'ny vahoaka dia atory mazatra dia miaraba an'ireo namako teknisianina hatrany satria ireo teknisianireo dia anisany mame izay fahazona ny firindran'ny lafiny ara-teknika izany. Tena tsy mora mandrindra an'izany fa mahafinaritra ny fiarahana amin'reto naman'ireto dia izay no isaorana zany. Eto am-piandohana maromaro ny kokoa dia izay kokoa zay zany satria sady mijery an'le SMS ihany tonga ato zany dia misy kokoa amina namana ny mahajanga hoe tena zay nge mihaino hoe dia rehefa avy mihaino ny ariviny arivariva ny forsioro amin'ny mahajanga, zany arivariva ny forsioro zany amin'ny mahajanga dia iny amin'ny efatra midimidiny iny zany satria mamay be any tena. Dia rehefa arivariviny amin'izay vo miresaka manao an'le hoe traingo ny akama samy hafa ny mahajanga dia mahafinaritra satria tena miresaka raharam-pirenena izy ireo. Dia hoe mba atolory kokoa eo ranga dia kokoa zany ho antsika namana ny mahajanga tena maromaro nareo fa dia atao faobe zany satria tena hoe manaraka ny raharam-pirenena ary tena liana isan'andro ahoana indray ny fivoarana ity, ahoana indray ny fivoarana ity. Ny namana ny nosy be Elvila ihany koa dia atolorana kokoa satria misy namantsika any tena mihaino mihitsy dia anisan'izany mba omeko tolotra manokana kokoa dia Emery zany zay anisan'ny namana tena tsy nafoy ary mpiara-miasa fahiny moa zany any tany Ambanjy izy tany be manevika izy dia ao Anosy be Elvila indray izy amin'izao fotoana izao mihaino Miara Manonja dia miaraba manokana zany ao an'izay namana anaovantsika kokoa zay. Dia eo ihany koa zany re zareo any parafaravolany ny ekipandry tonton Rayex sy ny ekipan'izay mitifitra des hormones moa zany bisomenao avaratry tanambe misy an'izany dia arabaina anaovana kokoa ianareo mahereza. Ty moa zany le mahafinaritra rehefa le mahazo an'le vavahoany hoe zareo miasa anaty karera na zao moa zany efa hoe ao anatin'ny asa eny Atambara eny dia mandefa an'le radio mafy tsara dia mihaino Miara Manonja sady manao ny asa eny Atambara mivezivezy eny zany hoe tsy adino ny asa manandraikitra samy hafa dia tsy adino
adino ihany ko zany ny vaovao zay mba tsara ho fantatry ny eny anivon'ny fiarahamonina de mihaino tena miondana miara-manonja mihitsy amin'ny alalan'ny MBS sy ny radio madary ho anamantsika ny ambanivohatra io de isaoran'izay alohany tena andraisako ny solombavamboaka Totosoa Andriamampandry satria izy no iara-dalana amintsika andro any efa lintsika iarara aminy dia aleo aloha vakiko zany ny an'ny fandaminana zay ao anatiny zay hoe fameloma maso redynamisation ny antokotoko Madagasikara zay boribory tamin'ny faefatra zay mitohy raha pitso sabotsy fa 5 volana janoary maraina sy hariva de ny fokotany maderana motana sy angarangarana zay zany no anatanteraka izany raha pitso sabotsy fa 5 volana janoary ao amin'ny boribory tamin'ny faefatra misy ny deputera Mbosalama Emilien ny toerana anaovana zany de ao QG namotana efa fantatry ny mpikatroka tiako Madagasikara moa zany resantsika zany averiko zany fa ho an'ny fokotany maderana motana sy nosy be angarangarana zany dia ao amin'ny QG namotana zany ho anatanterana zay redynamisation zay raha pitso sabotsy fa 5 volana janoary zay zany no mahakasika izay fampidirana samihafa zay fa tsy adino isika maneran-tany de etona isika dia mirary soa sy fahasalamana reo zay ao anatiny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao de nisy témoignage nafinaritra be mihitsy omaly avy amin'ny body-pira moa zany ny amin'ny hoe nitrangana Covid-19 izy tamin'ny herintaona tamin'ny volana avril zay enjana ny ady tamin'izany tao anatin'izay ady ara-pahasalamana zany nidiran'ny hôpitaly de nanao campagne de vaccination izy de tratran'ny Covid izy tamin'ny faran'ny herinandro teo nytoy tamin'ny herinandro izy +2 na +3 izy raha sy diso zany amin'izao fotoana izao dia nijoro vavolombelona hoe sofa nanao vaksiny fa malefadefaka ny fiditra ilay Covid-19 taminy zany de nisy vidéo niparitaka samihafa zany milaza an'izay hoe misy tombony ny amin'ny fanaovana vaksiny rehefa miatra an'izay hoe Covid-19 izay dia tolorana izay hoe ataontsika hoe fakahirezana zay indrindra ihany koa ny any ivelany ihany ny filohan'ny diaspora RMDM diaspora raha matofany Soerinaivo zany zay testé positif amin'izao fotoana izao de miatrika zay aretina zay de miantsika fakahirezana naiza de amiantsika fakahirezana satria ny namana mpiara-mitolona de mpiara-mitolona hatrany ary tsy mifanadino ao anatin'izay fahasalamana zay ihany noela tompolasy tompovavy fa de iaraba ny député Totosoa Andriamampandry isika ny député Totosoa Andriamampandry raha tsaroantsika tsara indray Zoma zay izy no niara-dalana tamintsika teto de rehefa niara-dalana tamintsika izy satria matetika de amin'ny fandimby eto izy sy ny solombavamboaka ny firaisana faharoa na boribory tamin'ny faharoa dia Randrena Sostanslasy na député Rastany dia izy ny tamin'izay niara-dalana tamintsika fa ny olana kely dia maty ny jiro tamin'izay fotoana andray Andra Zoma teny ataontsika hoe minitra 10 mahery tany député Totosoa de maty ny jiro de ela be vao tafaverina dia tsy maintsy misy moa fandaminana satria ankoatra mahasolombavamboaka dia mpampianatra mpikaroka mpampianatra izy ary manana didy maro be koa satria mpikambana ao anatin'ny vomera mpanadiady ny resaka fananantany sisa maro zany ny solombavamboaka Totosoa dia tsy maintsy nandao antsika de androany zany izy vao tafaverina tafaradalana amin'ity taona 2020 sy 2020 ity de arabaitsika manokana izy Totosoa ary arak'izay anarany zay mihitsy Totosoa ny taona Totosoa eto Miara Manonja Andriamatoa solombavamboaka miarabanao faniry ary ihany koa faly miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanafaka amin'izao fotoana izao ary zao tsika vao tafahoana eto amin'ny Miara Manonja tamin'ity taona ity ka de rariny sy nitsy ny ngambany ary ampitiavana no anolorako ny firaritsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao taona vaovao zao engany zany taona zany mba hitondra fahasoavana antsika ary indrindrindrindra fa hitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary mba hitondra fanambinana ary hotahin'Andriamanitra ny isika amin'ny asa aman-draharaha rehetra amin'ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny ankonana satria fantatsika fa tena mafy de mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao ka dia mankahiri anareo ny tenako ary omba pitahinany ianareo ary izany firaritsoa zany no meko anareo ary mitona-bavaka manokana ny vahoaka rehetra ary indrindrindrindra fa amin'izao fotoana izao de misy raha amintsika misy avatsika namantsika izay marary
ary indrindra fa marary ny covid misy ny namana maty tao anatin'ireny ary eto dia mankahery andreny namana rehetra reny ny tenanay mitondram-bavaka marina fa tena hoe mafo ny fiainana fa tsikifitsika fa kintsika amin'ny tompo ny fiainana dia izy malala ny hevitra izay heverana antsika manaraka izany fanirany koa dia ny Miara Manonja dia vao mainka be mpanaraka tsika ary isaorana antsika ampiara-miasa rehetra ato fa tena tiany olona mihitsy anaran'ny SMS sy ny appel zay azo sy ny resajesaka eny amin'ny olona iny fotony eny fa le maka le invité ity zany anisany tena tiany olona satria tamin'ny voalohany dia solombavomboaka ihany ny teto sy ianao sy Andriamatoa Rina mampafaka politika fa tena ilain'ny olona mihitsy zany tsika le tena tiany olona ary toezozy ny olona amin'le maka invité hafa amin'izay zany tena hoe mifameno tsara le zavatra omena ny voaka ao anatin'izay ary mbola tianay zany fa voarainay reny ro mafisina ho atsaratsika trahany zany fakana invité zany akoatry ny solombavomboaka zany sy ny animateur moa zany dia izy roa lahy sady mpamakafaka ao anatin'ireny zany misaotra anareo mankahery ny Miara Manonja satria raha sanatria tsisy tsony ny Miara Manonja dia izy ary ny teny marina ny tenin'ny zavamisy eto amin'ity firenen'ity iza no anitsy ary iza ny fankahery ary iza no amme vaolana ho amin'ity firenen'ity ka zay mbola hijoroana amin'izao fotoan'izao eto koa dia tiako ihany koa no maneho an'ity faniry fa maromaro ny namana amin'izao fotoan'izao anisan'izany ny tenanay misy ny intimidation maro samihafa tsy mampiotsana zany ao anatin'izay ary mbola mijoro izahay ao anatin'izay satria noho ny fitiavan-tanindrazana no nanaovana nyity resaka politika ity ho fanasaovana ny vahoaka ray manontolo ary tsy izahay mihitsy tsy tsika faniry tsy tsika ao anatin'ny team na ny RMDM na ny fanoerana nanao zavatra anakorotana sanatry ny vava tsy manao an'izany tsika ary tsy voataiza tao anatin'izany ary eto koa dia manao antso fa misy koa mpampianatra mpikaroka namana izay misy koa zany atao an'izay intimidation zay tsaroa fa manana ny immunité manokana ihany koa mpampianatra mpikaroka ary aza atao an'izany le izy anazany no ataonareo an'izany na namana ankety mazaka fa misy koa mpampianatra zay namana zay tsy mitovy firakevitra aminareo ve na tsy mitovy hevitra dia atao an'izay aloha ny fitsipy-dalao madio sy mazava aloha ny hevitra miady itsika samy gasy ny sainany sy ny asa ao anatin'le izy fa tsy resaka hoe zavatra hafa hoe zavatra hevitra tsy mitovy akory nanaovana menace sy ny violence maro isan-karazany zay zany ny tiako anampidirana taritrresatsika faniry ka dia mbola mamerina zany firaritso zany ho an'ny vahoaka malagasy ary ny zety salama dikengany mba ho salama soma tsara zay tratra ny fahoriana tao anatin'izay fotoana izay tsy nifankitatsika teto amin'ny Miara Manonja zay dia mankahery anareo manokana makasitraka Andriamatoa Solombabahoaka ary raisina anatina hoe ampanetretena tanteraka misy ny andrasana an'izay firaritso avy aminao makahery ihany koa tsika ao ato anatin'izay Miara Manonja zay satria didy masina ho an'ny tanindrazana anety ary safidy zany mba ahafahana zany mijoro amin'izay tanindrazana zay mitondra ny anjara brika dia anisany nahazo an'izay fanamariana zay koa ny tenanay ny amin'ny hoe fandraisana vahiny dia ho ataontsika zany Andriamatoa Solombabahoaka ary zay no mbola andefasantsika ny fanasana miantefa amin'ireo maniry sy vahiny eto Miara Manonja misy ihany nefa ny fepetra ahafahantsika vahiny zany eo amin'ny lafin'ny zavatra rehetra zay ambara sy ho resahana sy ho fakafakaina sy ho dinidiniana dia reny dia apetratsika ihany reny satria fahita lavitra sy onjam-peo ny resahantsika zany Andriamatoa Solombabahoaka tany amin'ny volana Desambra hoy sika no niona dia tao aorianan'izay tsy tafahoana tsontsika dia nefa teo anelanelan'izay fotoana zay mandraka ity zany dia raha Solombabahoaka Todsoa Solombabahoaka ny boribory tamin'ny fahina ndresana dia hoe ilay Solombabahoaka tsy mipetraka mihitsy tsy mety visaka dia miasa manao ny asa sosialy eny amin'ny boribory tamin'ny fahenina tamin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana Desambra ianao tsaroko tsara alavain'ny Noël zany dia nanao asa sosialy teny Ambohimanarina arak'izao hitantsika amin'ny sary izao satria rehefa akaiky moa ny krismasy tahaka izao dia mikatroka ny ankizy
no hoe omem-boninahitra dia anisany nitondra fanomezana ho an'ireo ankizy ianao ary tsy nanadino ihany koa ireo ray aman-dreny zany araka ny hitantsika amin'ny sary izao. Dia eo moa zany resaka paty, ny kilalao sy ireo mety mofomamy sy vatomamy samihafa zay antoloranareo mivady zany tamin'iny fa 4 volana desambra iny. Maromaro ny aktivité ary dia nanaraka izay moa ny fanolorana sakafo zany zay no tanterahanao teny Ambohimanarina teny zay ankizy marobe no nisitraka izany satria raha ny vaovao fantatra dia manjatony teo eo zany araka ny hitantsika amin'ny sary niaraka tamin'ireo ray aman-dreny zay zokolona moa zany amin'ny akabeany. Taty amin'ny 7 volana desambra ihany koa dia ny sary tena nalaza be mihitsy ny député Todsoa za tamin'io fotoana io dia tany Tomasina indray satria manana tsy salama moa ny tena dia nahita n'ity sary ity dia sary nalaza misy ity sary ity satria député Todsoa zay efa hitantsika rehetra ny hoe nanokatra ny lalana zay eny Ambohimanarina eny dia teo ihany koa ny hoe nijinjavary nanetsa sy ny sisa fa ity indray zany dia tena nanala ny tsikafona zany teny boribory tany fahiny. Sary tena izy ty fa tsy photoshop akory zao hitantsika zao dia itsy manao maintsomaintso itsy ny député Todsoa zany zay midina atrena ambalana ny rano hitantsika amin'izao sary zao solombavam-bahoaka bogos zany zay miaraka amin'ireo vahoaka mbola angatantsika fanazavana aminy ity rehefa aveo hoe nanahoana ny fidinana teny dia inona ny vokatra rehefa aveo satria ngeza dia ngeza mihitsy ilay velaran'ilay toerana zay tsy maintsy no savaina zany ary ny doiovina ny esorina ny tsikafona zany dia aza ho aiza ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ty sary ty isika sary nalaza teny nevon'ny Facebook teny satria lay aso sosialy zay midina ifotony zany miaraka amin'ny vahoaka mihitsy no hita teto zany. Koatran'izay taty amin'ny faraiky amin'ny 30 volana desambra ny olona efa manomana réveillon zany hoe efa mietsetsena manao bazary efa mividy akoho anomana tono akoho sy brochette sy ny resaka boisson député Todsoa indray teto dia mbola niverina nanao asa sosialy ny tsy tadidiko tamin'ity fotsiny député Todsoa fa eo anao mety ny mafiazy fokotanytaiza moa izy ity fa nisy zany ny fizarana sakafo hiatrehana ny taom-baovao ho an'ireo ray aman-dreny zokiolona niaraka tamin'ireo vary sy ny laoka zany na hoe garni zany zay efa pane garni no maniny solombavam-bahoaka Todsoa mivady ho an'ny vahoaka teny Ambohimanarina zany. Ohatrohatran'izay ny zava-misy ary dia reo sokajin'ireo hoe sahirana zany no nisitraka izay. Ny fokotany ngamba ny député Todsoa zany mety afaka miteny asa sao dia mifangaro le fokotany dia be dia fa nangoniko ny sary niaraka tamin'ny namana teknisiana zany mba ho atao tatitra ho amintsika eto hoe nandritry ny fotoana tsy nahitantsika ny solombavam-bahoaka dia samy manana ny asany sy maizy azo daholo ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara dia anisan'izany zao ezaka ataon'ny député Todsoa zany manao ihany koa solombavam-bahoaka namana arak'izay tandrify sy izay safidiny eo anatin'izay asa mahasolombam-bahoaka sy mitodika any avoaka zay. Fa zay aloha zany nitondrantsika an'izay tatitra zay ho an'ny député Todsoa zay hitantsika amin'ny sary miaraka amina olona tsy salama moa zany eo ambonina seza zay hipetrahana manokana moa zany. Zay amin'ny akabeany Andriamatoa solombavam-bahoaka te iny moa zany ametraka fanontaniana kely ianao zany goavana no natao fa fanontaniana somary fofoy ihany amin'ny hoe niatrehana n'iny 2021 iny raha ny fantatra dia nanao asa sosialy maro ianao zany atao anatin'ity boribory tany fahenina ity tsy fantako aloha raha nanany député Todsoa ny statistika hoe firy le izy satria raha ny vahiniananao isaka zoma teto amin'ny Miara Manonja miasaika mitondra hatrany ny asa sosialy zany ny député Todsoa tsy fantatra hoe impiry azoma zany député Todsoa zany teto sy ny fokotany samihafa tsara ihangamba nitondrana fahazavana kely amin'izay député Todsoa. Ya misotranao amin'izay fanira ny voalohany aloha dia tiako hazavaina ho amafisina amin'ny vahoaka ny asana solombavam-bahoaka. Telo ny asana solombavam-bahoaka. Ny voalohany dia manao lalàna izy, ny faharoa dia manombana sy manara-maso ny asan'ny mpanateraka izy ny asan'ny gouvernemanta ary ny fahatelo mitondra ny feon'ny vahoaka sy ny etaetan'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka. Zay anankitelo zay ngamba raha hitantsika ny tenako sy ny député miaraka amiko ny député dia nahavita atsakany sy andavany zay asa izay.
fa kosa nanaovako amin'ireny kosa olo-pirenena tompona ndraikitra ny tenako a nanaovako an'ireny asa sosialy maro be reny a reny fotodrafitrasa maro be reny zany a teo amin'ny distrika zay navoavitiny tenako misy tsy eo ambonarina ary ngefa distrika hafa de manao zay vita zany ny tena satria koa solombavamboaka ny Madagasikara ny tena ao anatin'izay satria misy resaka ihany a olona vitsivitsy no miteny a hoe asana ministra asana maire no ataonao andriamatoa solombavamboaka de hoe za hoe nga olona efa tsy asa ve tsy andray andraikitra de tsy maintsy raisiny tena ny asa amin'ny olo-pirenena ny tena hoa amin'ny olo ny fiarahamonina ny tena dia tsy maintsy miasa ny tena ary manome modely ny tena ao anatin'izay hoe ny asa dia tsy eny ambony birao na rehefa hoe olona tompona andraikitra ianao a de tsy eny ambony tomobily ambonina katakatara fa mila miosiny ianao a mila manitry tena ary miara-miasa amin'ny vahoaka zay zany ny zavatra de hoe tiana ampahafantarina vahoaka tiana seho ary mba hoe ho modely ho an'ny mpitondra fanjakana ny zavatra atao tao anatin'ireny za alohan'ny mahasombavamboakana de efa tena hoe niara-miasa tamin'ny vahoaka miosina amin'ny vahoaka ary amin'ny matatsahana dia anapiako ny tatsaha de ohatra reny a zay a hatramin'ny fakely mamana sy gatatanay a ny dadabenay ny saika ny fianakaviana manontolo eny ambomanarina dia tatsaha izay rehefa zatra faniry zany hoe mandeha lakana midina tambary lambana manala tsikafona mitona zezika ka jereva am'izao saratra efa zatra misy zao namana miteny any a mandefa SMS miantso hoe tsy lany dita venao efa tsy lany zany tsontsika na mihinana izy tsy ala ny firy eo ao anatin'le izy efa zatra zany ny tena miosina ao anatin'le izy nanaovana nio asa io zao a tapabolana fa le nyrotsana zany fa ny asa tapabolana mbola nanotoy foana ia de efa vita soma tsara zao ny asa ary io asa io zao a io tsikafona zena so tena nampikaikaiky ny vahoaka satria nampitohana ny rano ny vavarano zay eny amin'ny lemaka be tsy mitatatra de vita fany ny olona so zao raha mahita ny rano eny amin'ny lemaka be tsy mitatatra eny a eny laniera rehetra eny de fany ny olona amin'ny rano zao faniry noho ny asa zay nataon'ny tena niaraka tamin'ireo tatsaha ary ireo tatsaha reo faniry de tsy vita hoe nampiasaina izy fa tena hoe faly izy nahitanao hoe député miaraka miasa aminay ao anatin'le izy velom-boly ny tatsaha faniry tao anatin'le tena faly tola zany ny tatsaha hoe député mihitsy no miosina aty amin'ny ary reny olona reny a tsy nangata-bolana ny ariary aza fa zao kosa sahirana le olona satria ny anina an'io de lavina raha afaka apitra ozy naman'izay a dia tsy maintsy mena tambo-karama zany a reny olona reny any keo ary ny tenako no namean'izay ary teo koa ny apipa zay tena isaorana fa namaly ny antsoko zay ny tapatabaiko zay kinana ny solombavamboaka ry zareo e titako mihitsy zay ilaina solombavamboaka hoe solombavamboaka ianao nefa tsy teny marano voaka am'izao fotoana zao ary zay ny mahagagana ny député namana any amin'ny mpanoana amin'ny fitondrana mba mitenena hoe tsy mety zao e na misy mety de manitsy nareo fa tena tsy miteny nefa solombavamboaka hoe mitondra ny feon'ny voaka ny mararo ny voaka de tsy miteny venareo am'izao fotoana zao ny tenako zao ny teny de ny apipa anisan'ny tonga de namaly ny antso hoe monsieur le député marina ny teninao a fa andraindraikitra izy zay a de niara-ny asa zay tao nanalan'reny tsy ary tsy ho iange fanira fa tsy navoaka tsy voatery ho avoaka Facebook sy alain'ny télédole zavatra natao fa voataminy herinandro koa zao a anosy be zay voly igny tsetsina ihany keo de tonga ny tenako a niaraka tamin'ireo tatsaha nanao an'izany vavarano zay tsetsina zany a sy nanala ny tsikafona tao anatin'izay de efa ianao moa efa niteny keo a tamin'ny 24 décembre ny tenako a dia nanampy a teny avara-tanàna sy ny higa manodidina anisan'ny tena sahirana ny olona ao nirana tamin'ny masera zay isaorana betsaka reo zao a tena hoe akizy a kamboty akizy tena sahirana sy zanak'olona tsy miasa de nymena kilalao zay menakavy kely reo a ny zanako na me kilalao a misy zanako a milatsaka mihitsy ny raha mason'ny zanako ke tata nany akanjony zareo asy na tena mampana elo a de name kilalao a ny zanako reny a name mofomamy a satria tokony tovy daholo ny akizy rehefa tonga ny fety a tahaka ireny a ary iamanjatony a de eo koa reo zokiolona zany a zay sahirana tamin'iny faritra iny a dia nomena ny PPN vary menaka paty hena tao anatin'izay ny 31 décembre raha momo zany a dia
tantany amin'ny fokontany nakazomanga sy ny manodidina zay tena amanjatony amanjatony zany a ny vahoaka zany a de io a hitantsika amin'ny sary io zany a ny zavatra natao a dia nanome koa ny mpipepena zany ny tena tao anatin'ireo a ary noho ny fijerevana fa zany akazomanga zany koa sy manodidina fa dia tsisy mpijery ary tena mampana elo a dia tonga ny tenako na 31 araraky ny teninao teo ary a farantaony io a de jerevo a fa misy olo angefa ny io misy olo handicapé mampana elo a io tsy afa misangana le karamanto dia atosika tsy manakoanina zay izy monsieur le député efa firy andro tretrenakanina toana tena dia manampy ary manao zay mety zany amin'izay takatra nomen'Andriamanitra ny tena zany a dia tsy maintsy manao ao anatin'izay zany zavatra zany a de tiako atao tsy resaka frère ihany zany fa ny fanetretena no zava-dehibe ary zay ny any nanovako antso ho an'ny mpitondra isan-karazany hatramin'ny mpanatanteraka ny somavimoaka namana hafa ny be ny tanàna ny lehibe amin'ny fokotany zay manana andraikitra ny malatanana rehetra andao re ifanampy andao mpina ny olona tsy manana ny sairana amintsika na izy na izy azadrevana loko politika tsy mitovy io na firazanana na finoana samy hafa fa ny firenentsika efa tena tafalatsaka fa andao a hiaraka ifanampy anampy ny tsy manana ary ame asa marotra ho azy ary jery fotony zay tena hoe marary azy amin'izao fotoana zao fa tsika matetika faniry de varina amin'ny tena ady la politika de ifanentsika ao anatin'izay ny za manokana ho na ny tima de tsy am'izany raha mahita nareo ny teniko manokana de miteny tsy mety ary mame vaolana foana isaky miteny faniry na neneviny antemerina pirenena ny ady hevitra io raha ty amin'ny hainao manjery io matoa mikritika de miteny solution hoe tia ny solution afaka omena ao anatin'izay ny dika zany tsy hoe nareo no tsy tiana ny mpitondra fa efa tena hoe ny vahoaka efa sahirana dia zay ampahanakina ny vahoaka sy ampandroso ny firenentsika no tanjo anange ao anatin'le izy ka zany zavatra any de mila jerevantsika fa aza manavatena hoe efa député na efa ministra na efa prime ministre na efa filoha de miavina na ao anatina ministera efa dirikapy na SG na DG ninina plasy misy anao toerana mandalo io fa rehefa miala io ianao de olon'ny fiarahamonina olona tsotra ianao de manahoana zany raha tsy nitondra ny anjara biriky ianao ho an'ny fiarahamonina sy ny vahoaka ahoana fomba fijerin'ny olona sy ny vavan'ny olona sy ny mety andraisan'ny olona andraikitra momba anao ao anatin'le izy na narenin'olo zange faniry tsy tate ary zay de mbola miteny foana ninina zany misy olona vitsy miteny hoe ianao a député tena misy zany député any amin'ny manoana fitondrana hoe alao tsy manao reny asa sosialy reny fa manjary zay ozy no enjehan'ny ny olona ny vahoaka zay ny fidany hoe fa manino anao tsy manao ny ataony ao anatin'le izy de memo ao anatin'le izy ny zavatra ho atao nge de zao na de tsy azany somavoaka ary manao fotodravitrasa sy manao ny asa sosialy de maha-olo-pirenena tsika ry zalahy de tsy maintsy tsika kosa mitondra ny anjara biriky anasoavana ny vahoaka zay zany de tsy maintsy atao zay ary za manokana na izy teny na izy teny faniry alohan'ny mahasomovomokana de efa nanao an'izay fanampinan'ny olona ny sahirana fanampinan'ny hitatsaha fanampinan'ny tanora fanampiana ny fanazanjahanteny zany ny fikambanana rehetra zany de tsy maintsy manao faniry ao anatin'izay ka zay zany ny tiako tenenina ao anatin'ireny ianao moa miteny hoe isaky ny firanao no manao asa soa tena mpanatrena faniry no tenenina fa tena hoe ho isan'andro de misy olona milahatra na ny amin'ny birao anao na ny atrano ianao na aiza ianao faniry fa kosa zavatra avoaka zany reny avoaka tsitsiky reny de hoe zavatra ny vahoaka misy mangataka hoe mba se hoy mba avoay le izy avoay amin'ny Facebook le izy monsieur le député ny hainao manjery misy no nitenanao mangataka mengava fa misy zavatra betsaka ataoko zay tsy fantatry ny hainao manjery tsy avoakako Facebook fa anasy Andriamanitra zany anasy le olona zay nampiko ao anatin'le izy eny ary
Député Tontsoa Andriamampandry, ianao moa dia anisan'ny hoe manam-pahaizana ary mahalala ny tontolo ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Na io ny fampianarana ety anivo ny fanabeazam-pirenena, éducation nationale, na io ety anivo ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany. Satria ny tsy azo atonona dia efa tale généraly teo anivon'izany ministera goavambe zany ianao, teo anivon'ny maina zany, ary manana ndraikitra mampampianatra mpikaroko anao mialohany na solombavamboaka anao. Ny any manitikitika ny matoa solombavamboaka nisy interview nataonao tamin'ny MPS mahakasika indrindra ny tontolon'ny fampianarana. Satria tsika moa zany miaino anatin'le Covid-19 dia raha ny calendrier izay nofaritana hoe fiala-tsasatra sy hidirana dia tokony hiditra tamin'ny 15 volana janoary teo, kanefa nisy ny note de service noraisiny teo anivon'ny ministera mamerina ny mpianatra na manemitra ny fidiran'ny mpianatra aminay bimestre fahatelo ho an'ny 17 volana janoary zany amin'ny alatsinainy izao. De nanaraka izay nitondra ny alahelo ny fimenomenona ny plateforme ny direction ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Rehefa miresaka sekoly tsy miankina eto Madagasikara dia maromaro ny ao anatiny, misy ny avy amin'ny katolika, misy ny avy amin'ireo sekoly isa-tsokadiny izay mety manana finoana, mety tsy avy amina finoana fa vondrona samihafa dia lasa plateforme moa zay ny dikan'ilay hoe plateforme zany. Ny fomba fijeriny député Tontsoa azy amin'izay trangan-javatra satria ny tena taraina n'ireo avy amin'ny sekoly tsy miankina zany dia hoe tokony hapetraka fotsiny le protocole sanitaire sy protocole eny anivon'ny fampianarana pédagogique zany mba hahafahan'ny tontolo ny sehatra tsy miankina zany mandrindra ny azy. Fa eo ihany koa dia hoe miteraka fahaty antoka ho an'izy ireo ny fitsarana fampianarana takizay fa nahazo an'izy ireo tamin'ny 2021. Fa eo ihany koa ny mikorotana ny programme fampianarana amin'le fampitsarana tahaka an'izao. Fa io nefa tsy mandatra ireo ny fandaminana fa efa misy ny fandaminana isaky ny sekoly mba hahafahana mandrindra zay hoe fiarovana ny resaka ara-pahasalamana zay. Enao anisan'ny tena mahalala ny tontolon'ny fampianarana ny hevitro député Tontsoa. Aloha ngamba tonga dia atomboko amin'izay ilay izy. Ya, raha miresaka tsika amin'ny resaka fampianarana faniry dia hita misy fa tena misy lesoka be be zany ny fampianarana akoatra ny zavatra rehetra ny secteur rehetra zay ho resantsika avy eo. Fa ny fampianarana moa ny fantaninao dia marina mihitsy zany ny olana ingety izao atao tsy mianatra foana le ankizy ahembitra foana le izy. Fa zao nge ny zanaky ny mpitondra nge dia alefa ny any ivelany jerefa mianatra foana ny any dia izy efa firenena mandroso dia misy cours en ligne koa zany atao rehefa tena hoe mitranga be le Covid dia misy cours en ligne le izy. Ny eto amintsika mbola impossible zanaovana cours en ligne zany. Ny connexion ahoana ny connexion am'zany ny délestage ary ty tsy voafy hoe mbola miandro 4 volana indray vao hoe ilamina zany zay délestage zay. Amin'ny fomba ahoana ny ananan'ny sekoly moa zany ordinateur sy ny connexion atao amin'izay faniry ny ray aman-dren'ny mpianatra. Fa efa mifidin'ny olona zao tena ambany dia ambany aiza ny nananan'ny olona ordinateur isa tokantrano, ny tablety, ny connexion alefa amin'iny ampiny le délestage. Zany hoe tokony mahitatra zany ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ilay izy. Zany hoe ny tokony atao zany amin'izany dia hoe satria rehefa tsy mianatra foana ny ankizy jereo tamin'ny ataona sy ny roa taona fanera zara fanenatra le ankizy nefa atao le examen dia ambony be le taux de réussite le afaka. Fa sy rehefa tena mahay ve reny ankizy reny mafehan' le zavatra nomena azy ve reny ankizy reny ao anatin'ilay izy. Fa ny zava-dehibe zany dia hoe tokony ampianarina le ankizy fa ny protocole sanitaire no apetraka tsara ao anatin'ilay izy. Ny geste barrière zay efa nyteny io zao dia efa nyteny hoe rehefa anao an'io tsika dia miarampy salahy amin'ny plateforme ny direction nationale de l'école privée. Misy folo izy ireo maro be ny école privée eto Madagasikara dia maninona raha asiana zay le protocole sanitaire zay no atao tena hoe tsara dia isaky ny école publique na école privée dia misy an'le comité de vigilance isaky ny sekoly misy solotena na mpitsabo misy solotena ny ray aman-dren'ny mpianatra solotena any amin'ny
ministera manara-maso zany a ny mpianatra zany a tsara avy ao anatin'la izy io ttt ho efa nyteneniko hoe asio isaky meo isaky ny sekoly rehetra de diovina foana indroa intelo isan-kerinandro de madio tsara daholo izy ny termometra meo isaky ny école rehetrarehetra misy ny efaniry efa nyteneniko misy 15 millions de dollars azon'ny ministera tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hoe aiza io vola io anampiana ny sekoly rehetra eto Madagasikara anampiana azy vatsy ho an'ny sekoly subvention sy anampiana ny ho an'ny covid aiza ry izy ireo efa 2020 tsy nahazo ny école rehetrarehetra tamin'ny covid anke tsy nahazo fanampiana anke ny sekoly fanery nampanahery na ny tale sekoly rehetra na école privé na public na mpampianatra rehetra tsy nahazo aiza le fitantanana n'le vola aiza le vola tsisy mangaranga ao anatin'le izy fa ny mpianatra foana tapatapahana amin'le izy de farany hobado le mpianatra ao anatin'le izy de atao misy hoe zay abadona ny zaza malagasy zay ho avin'ny firenena ao anatin'le sy na tonga anaty hoe entatra sy tezitra de mikoroapaka moa ny ministera de hitantsika vao afaka maly de mba hoe aloha fa ezaka ame DDT ny école privé sy ny école publique rehetra nareo nge c'est hoe gouverner c'est prévoir tokony mahay mi-anticiper nareo zange efa ela foana no ny teny efa na misy sosikevitra foana na io fomba fitantanana ny maître frame efa natoroko io ministère io fa be lo moa mafy lo fa rehefa tena hoe atenda le izy de manaraka ny tenikany ao anatin'le efa maivavay be le izy zay nareo manaraka ny teniko efa mananatra efa mizange zay de resaka efa zay azo ny tena no zarainy tena ho anareo zay zany anisany tokony atao zany ao anatin'ny te fanabeazany ity ampianary le ankizy fa ny protocole sanitaire ny geste barrière natao tena stricte zany arahana antsipriany ao anatin'le izy ary io rehefa misy an'le comité de vigilance inge de arakaraka le zava-piseho mpianatra le hoe ny ato tsy mianatra ny ato mianatra de ho an'le tsy mianatra de tokony misy ny rattrapage avy eo anaovana an'le izy zay no tokony atao fa raha ohatra ny mpianatra asianao mijanona any an-trano hoe any mianatra ny ray aman-dreny manana ny asany amin'ny fitadiavana de tsy voafihany ray aman-dreny lasa ny ankizy milalao lasa ny ankizy tsy voafehy le ankizy lasa misy otoka le ankizy fa baranahany loatra le izy tsy mianatra izy de lasa mitaingy tamboho izy lasa maninona izy fanira ao anatin'le izy ary ray aman-dreny nge efa miteny za moa zao de mapeta mihitsy ny ray aman-dreny teny hoe aloha le zanaka hianatra fa rehefa tsy mianatra izy de lasa voamanina de lasa de misakafo ny atoandro de ariva de lasa de me maditra le zanakay ary maharana zany zany mila jerevana daholo amin'ny fomba fitaizana ny fanabeazana tsy vitany hoe any am-pianarana ihany fa kolokolona daholo ny zaza na ratsainy io na ara-batana io na ara-panahy zay zany no atao hoe tokony ampianarina ny ankizy fa zay ny protocole sanitaire no atao tsara atsangana ny comité de vigilance de ny geste barrière maro isan-karazany de ampina mena moyen reo école rehetrarehetra nao na privé na public faniry zany mba ahafahany miatrika ny covid ao anatin'izy ary zao akoatra zay de tena tsy mandeha mihitsy efa janvier tsika zao 2022 calendrier d'examen mbola tsy nataon'ny ministère nefa alohan'ny anaranao alohan'ny idirana tamin'ny volana octobre de volana ray volana aloha inao ro volana alohan'izay de tokony efa mazava tsara daholo ny CPE am'izao ny BPC zonge faniry ny bac inona mety de mandeha anjabana inona mety anton'izay tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana mandaha mijavatra le organisation problème d'organisation zany misy nanisany misy eto amin'ity fireneny ty tsy fahaizana mandrindra zavatra tsy mahay mi-anticiper de tsy fantatra ny programme scolaire inona ihany no atao anatin'le izy hatram'izao faniry zao ny plateforme ny direction nationale de l'école privée zay maro tena maro de maro mampiana zanaka ny amin'ny école privée de efa niteny zao zareo efa tena hoe anao ampanao examen manokana zay de angamba faniry de hoaiza zany de sao zany de ho lasa samy hafa zany zao ny examen rehetra eto Madagasikara de hipatitaka na programme scolaire nefa samy zanaka malagasy reo na ny fomba fampianarana na n'inona
de tsisy cohérence atsony ny fomba fanabeazana nefa raha tiatsika irindra de tsy maintsy hainy ministera mandrindra ny école publique sy ny école privé raha iangy ireo e zaza malagasy any ny ao anatinao tokony hitovy ny tondro zotra ana ampianarana andreo a tsy tokony hisy tombo siala zany a ny fitantanana andreo raha misy zavatra tokony omenao anampianao ny école publique tokony omenao ny école privé subvention ny école privé tsy mahazo hatramin'izao fa nahoana mamely tena ireo e zany fanira anisan'ny zavatra tena hoe tsy mety nefa reo ankizy ireo no avy nyity fireneny ty a ny fianarana zao ny lakle ho andreo zanatsika reo ho andreo zandritsika reo raha tena hotafarina ny fiarahamonina ny fiainan'ny fiarahamonina sy ty fireneny ty nefa ohatrany hoe potehana l izy a am'izao fotoan'izao zay mahatonga ana entitra sy manitsy ity ministera anankiray ty a sy anisan'ny ministera goavana fa tena ministera tena tsy mandeha indrindra zany a anisan'ny tena tsy mandeha indrindra zany a am'izao fotoan'izao a nefa tena hoe ny fiainan'ny taranaky ny vahoaka malagasy a no tantan'ity ministera ty ia ianao moa efa nanatsitika amin'ny resaka fahasahiranany vahoaka ny tontolon'ny fampianarana ny zavatra tsy mandeha am'izao fotoan'izao a anisan'ny mampikakaiky ihany koa député Toditsoa Andriamampandry ny tontolony tsy fananan'asa tsy fisinasa fahaverezan'asa tsy fisokafan'ny orinasa ny resaka vidim-piainana ny resaka jiro sy rano raha miresaka disorano toka de jira mahavetrany eo anaty saina am'izany ny fahefamividy tsy mahatakatra amin'ny fahefamividy manoloana amin'ny fiakarany sy fidangany vidin'entana ny akamaroan'ny vahoaka am'izao fotoan'izao ny fanafarana am'ireo sakafo fampiasa etseroa zay tena mitarika mihitsy hoe fahampitehana eo amin'ny tontolo ara-tekareny satria be ny importation mihoatra ny exportation zany a de tonga hatrany am'le mitotongana ny vola malagasy reny rehetrarehetra reny rehefa fezina de hoe sosialim-bahoaka avokoa zany député Toditsoa Andriamampandry ny fomba fijerinao am'izay lafin-javatra zay satria tena mafy a tena mafy de tena mafy mihitsy ny ary misy dona zay verina fa tena tsy mbola niaina ny voaka malagasy tao anatin'ny impolo taona maheny nefa iainany am'izao fotoan'izao de varina ihany rehefa narehan'ilay taleja general ny ivitoerana pirenena momba ny antotanisa amin'ny teny hoe voafehy tsara ny fiakara amin'ny vidim-piainana am'izao fotoan'izao resaka inflation moa zany resanao anatin'izany sady pahy teo karena ianao no miainy anivon'ny sosialy everina fa manaka ambarabetsaka député Toditsoa satria tena mety lina ny vahoaka fantatra ny tena hevitra ao sy ny lecture an'izao rehetrarehetra ao ia zao a ny resaka fampandrosoana faniry rehefa nona ny vahoaka de tsisy fampandrosoana ho vitanao eto amin'ity fireneny ty vahoaka zao nona za raha fa misy sakafo a am'izao fotoan'izao zany hoe ny politika maharitra ho an'ny sakafo aloha zany a no tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zay zany de aloha tokony atao lara-pameana voalohany manarak'izay a dia ny politika ny hitetika asa amin'ny famoronana asa zay zany no tokony atao ary za zany de tonga de ame iasosikevitra avy hatrany a hoe maninona raha tsaratra aloha zay ny tetika asa teleferika zavatra hafa misidisidina izany sy ny hafa ny tanamasoandro ny tanamasoandro fa atao aloha zay a reo vola azo am'ireo anaovana famoronana asa ho an'ny olona zay peta be no tsy miasa am'izao fotoan'izao sy anampiana ny olona miasa tena am'izao fotoan'izao a mba hiroborobony zany a zay zany no tokony atao de rehefa voky ny olona rehefa miasaka ny olona de voky ifaniry rehefa voky ny olona misy ny asa dia tsy mangalatra ny olona fa matoa misy ny fandripalemana ny tsy fandripalemana am'izao fotoan'izao trano vaky isan'andro tsy misy tsony amin'ny alina ny olona no mamaky trano sy manentaka fa maraina atoandro de efa mamaky trano satria tsy manana hoanina ange le olona noho ny fahasaranany io chômeur io tsy miasa izy ka zay zany a vaolana tonga de ataovy ry fanjakana am'izao fotoan'izao manarak'izay koa de zao hitatsika ny délestage zay tsy voafehy mihitsy a am'izao fotoan'izao zao ny zao be da be ny olona manao soudure zay mampiasa azy ny mpanao volo
ny any amin'ny cyber café, ny any amin'ny hôpitaly, akoatr'izay ny zavatry ny olona simba amin'ny délestage ary tsy misy sony amin'ny rivana amin'izao fa na maraina nataondro na riva na alina misy fofoana le izy. De io zany a tokony jerevana akaiky zany io faniry. Ary io zany de hoe maninona io transformateur andeha kalaiky io. Fa maninona io a no simba spotika tatao anatin'le izy. De zao nge io efa teneniko teo problème d'organisation io. Tsy mahay mi-anticiper nareo. Tokony misy ny fanaraha-maso an'io nge olona manao contrôle natokana ho an'izany isan'andro. De rehefa misy de hita amin'ny foany hoe mila tsarainy ity, mila moariny ity. Fa tsisy zany. Rehefa simba spotika zaina fa nisy nanimba le izy, ngao tsy misy gardien, ngao tsy misy tokony ho sécurisé pinga zany e. Le fahaiza miasa mbola point d'interrogation izy matoa zany a nisy ny simba na hoe nisy ny nina nanana potika de le fomba fiasanareo mihitsy zany no tena tsy mety, tsy misy anatin'le izy. Responsable ny jiramany fanjakana ao anatin'izay indépendant io hoe tokony sécurisena tsara zany de tokony isy ny contrôle isan'andro. Za de amin'ny voalohana koa andro any faniry amin'ity resaka herinaratra ity faniry amin'ny resaka fatapahan-drano lava. Maninona itsika nge manana renirano be da be eto Madagasikara. Nambin'Andriamanitra misy ity Madagasikara ity. Na rena kebony tany na ambony tany na renirano misy fino renirano eto faniry be da be nge. I Kiopa, Mangoky, Mangoro, Sisony, Sofia be da be. Maninona reny renirano reny? Ny reniranontsika de avela ivarina any amin'ny antsana sy anaty ranomasina. Le reniranontsika maninona raha stockeny reny? De anaovana bassin. De retenu. De traitena le izy avy eo. De lasa rano madio eau potable nge. Tena zany. Zany ve? De tsisy ve eo? Ingénieur hydraulique. Misy osikevitra aminareo amin'izany. Zany no tokony ataontsika. Renirano tsy mila foronina tsony fanira. Na any atsimo, feno renirano. Any avaratra, any atsinanana, any andrefana, misy renirano be da be eto Madagasikara. Zay atao ry fitondrana. De le projet ataonareo le hoe ho ataonareo io zay mbola tsy vita moa zay telo taona zay. Alefaso any koa le izy. De milamina ny resaka herinaratra sy ny rano eto Madagasikara. Tsy misy tsony kere any atsimo, ny eto Antananarivo. Anao pipeline moa zareo anao pipeline zay ndray resahana. Ny pipeline zay koa anisan'ny vahaolana zany fa mihinana zao vao nieritreretra an'izany. Le tereniko teo zany tena maritra. Misy pipeline koa nge olona manokana manao ny pipeline any atsimo e. De zay fiarahamoninao mikoka an'le izy. Maninona raha manao pipeline? Asina isako ny commune na ny district. De milamintsika ao anatin'izay. Jerena nge eto Antananarivo nge faniry zany e. Zavaina mivoaka raha ny Kiopa io nge. Io no stockena nge. De misy bassin io. De io no traitena de io no rano sotroina. Maninona sotsika misy sotrano? Azo atao tsara. De reo renirano rehetra reo atao an'izay daholo. Tsika nefa nambin'Andriamanitra misy an'io renirano be da be. De milamitsika milamina ny vahoaka mandrositsika. Zany ve de tsy takatra ny sainareo ry mpitondra. Rehefa nanao an'izay zao nareo hatraminareo teo efa vita zay ohatra zay efa tena nilamintsika ao anatin'izay. Anisan'izany zany. Anisan'izany. Zany tokony ho jerevantsika ao anatin'izy. Teny koa anao faniry resaka vidim-piainana. Zay tena manahirana mihitsy. Ny vidim-piainana tia miakatra de miakatra. Ny fahefa mividy tsy mifanaraka amin'le vidim-piainana. Ny olona tsy manam-bola. Ary zay mampimena le DG ny istate. Fa zay taizinao nianatra nga DG. Sa hoe baiko le zay zao no tenenina. Fa zao fotsiny teneniko anao monsieur le DG. Mianao anatina fiarahamonina ianao. Na baiko ary ny anao hoe tsy maintsy tenenina. Manana baraka anao zany. Ianao ohatra tale généraly. Jere fotsiny manodidina anao. De zakan'ny olona ve ny fitangany vidim-piainana sa tsy zakan'ny olona. Réalité jerena ny zava-misy. Fa jereo rehefa midangana de tokony ampifanentanina an'izay ny karaman'ny olona. Fa ny karaman'ny olona zao miene. Karaha mampiazakana tsy metsika e.
nefa tsy mifanaraka amin'izay le vidim-piainana nafaniry de mahantra ny olona tsy zakan'ny olona eo ianao miteny sifra amboarina hoe raha tsy metry ny 10 isan-jato de io na ray isan-jato anio na roa isan-jato de tokony hainareo no fiazy tokony ampiakarina ny vidim-piainan'ny olona na hainareo misy politika mazava mampidina ny vidiny zavatra eto Madagasikara mino fa nanao toe-karena nkenao de tsy hainao ve zany fa barabaraka zany ny fitenandrosany hoe raha tsy metry ny 10 isan-jato tena de zay vao tena ozy hoe fa ahoana re zay olona ny anatra no miteny an'izany ary raha mihoatra ny 10 isan-jato lay raha tsy mihoatra ny 20 zay zany tsy hitalay kazay izy de mampimea olo izy sady mamenatra manongo tena anao anatin'le izy hoe olona manana andraikitra ohatr'izany amin'izao fitondrana zao ve no miteny ohatran'izay manavatra entantsika vary menaka ndratrena any ivelany de tsy hainareo ve fa mifanafarana entana nge misy fiatraikany amin'ny sany mampena ny sany dambola atsika ary mampiakatra ny vidim-piainany nefa tokony ampidina an'io ary ampidina ny vidim-piainana tokony ataonareo de ny zavatra solution vaolana tokony ataonareo tokony atao zay anondranana ampina ny tatsaha sy ny mpanao asa tanana eto Madagasikara de manondrana tsika ao anatin'le manondrana vary manondrana ny entana maro isaka de ny sandam-bolantsika amin'izay mitombo ny fahefamividin'ny olona mitombo ao anatin'le izy zany efa niry vaolana omena zany ary efa niteneko teto foana zany amin'ny resaka toe-karena amin'ny resaka inona amin'ny resaka fitantanam-bola amin'ny resaka zany zavatra zany tokony voajerinareo zany ao anatin'le izy ny tatsaha-pina karakaraina ny resaka famokarana tokony aompana any amin'ny famokarana io LFI io efa niteny foana zay nitarihako ny namana rehetra sy ny solombavoaka rehetra hoe andao itsika ivoaka fa tsisy zava-baniny eto satria tsy naompana any amin'ny famokarana sy ny fanampiana ny sehatra tsy miankana tsisy fanampiana ny sehatra tsy miankana ity teti-bola mpanjakana ty nefa ireo ny motera mampiodina ny toe-karentsika sy ny firenentsika eto Madagasikara raha mbola ianao tsy mijery ny mpamokatra tsy mijery mpanao asa-tanana tsy mijery ny tatsaha rehefa ianao tsy mijery ny orinasa misy eto Madagasikara na orinasa vahiny io faniry na orinasa gasy rehefa ianao tsy manampy an'ireny dia tsisy toe-karena mandeha eo tsisy hoe miakatra zany ny taux de croissance tsy hiakatra zany mihitsy ary io vidim-piainan'io rehefa tsy manondra ianao fa manavatra foana ny zavatra ilaina andavanandro de vao mainka miakatra ny vidim-piainana ny inflation monsieur le DG monsieur le ministre monsieur le PMO zay nge nataoko mety ny mpitantana ny filoha mety manana initiative ihany izy fa ny mety manana vision hoe ataovy zay ampipidina ny vidim-piainana ataovy zay ampiakarana ny fahefamividin'ny olona fa rehetra le mpiara-miasa aminy reto mihitsy ry faniry ny tena hoe zéro incompétence ary tsy tia tanindrazana mila maina anao an'Andriamatofiloha zay mahita ary maheno ary mahafantatra mahalala fa peta be ny mpiara-miasa aminao nareo ministra reo ary Andriamatofiloha misy de mitango vola amin'izao fotoana izao mitatitra ty aminay Andriamatofiloha misy ministera zao vao nitendrena misy ministra vao tendrena vao aingana ministra vaovao vao manendry izy na directeur izy na inona de hoe vitan'ny tomobile mio vola zao Andriamatofiloha mba jerevo ny mpiara-miasa akaiky aminao amin'ny magasy amin'ny mazokiko anao amin'ny maray aman-dreny anao no teneniko anao jerevo ny mpiara-miasa anao fa hanimba anao izy ary tsy hoe hanimba anao fa hanimba ny firenena vao mainka hanimba ny firenentsika ary vao mainka hantra ny vahoaka Andriamatofiloha mampaneno toe-javatra ohatran'izany reny fanodikodonana maro samihafa reny mba jereo reny misy mpiara-miasa aminao ingeny ao anatin'ireny mijereva tsara ny masonao Andriamatofiloha ary maiza mihaino ary mbola vetroko aminao ihany ny namanao akaiky any mpiara-miasa aminao akaiky any no mivadika aminao no manome hoditra akondro anao fa mba eno koa izahay izay mpanohatra fa samy malagasy tika za manokana inona moa ny fifaliako raha hoe anonga mpanjakana tsy voataiza ho an'izany Andriamatofiloha ary nampianarana tsy izany fa izany Andriamatofiloha manaja ny alternance démocratique ary reo mpitime reo ny mpanohatra ny akamaroan'ireo de haiko fa tsy mieritreritra an'izany fa zao kosa
misy fitsipy-taloha misy zavatra misy fepetra zay tokony ajaina ao anatin'le izy de mbola mitena androany andriamatofoloha jerevy ny mpiara-miasa aminao na io fatapahany jiro sy rano io ao anatiny ao aminareo ihany misy ny sabotage io fitanga ny vidim-piainana mafy be io fatsarovy fa ianao ainge ny fantatry ny voaka ianao filoha ianao mantsy te tezitra tao amin'ny gouvernement de za misy moa namaly anao hoe zay anao voatezitra za efa ela nytezitra sy ny nalahelo fa ianao ange nanindry an'ireo prime ministre sy membre ny gouvernement reo premier responsable ianao hatramin'ny gouverneur zay be tabe koa gouverneur manao tsy mety andriamato filoha manao apimamba ary ny député anao ary be tabe ny tsy faly am'ireo maika mofa izahay ianao no safidy andreo ka raha tezitra ianao amin'ny ministre nanala an'ireo anao naninona an'ireo ny voaka tsy te lalan'izay ministre any fa ianao no fantatry ny voaka ao anatin'le izy premier responsable ianao ka raha tezitra ianao nanonova mba hajerevo fa be tabe ho averika any ny mpiara-miasa akaiky aminao ao ny ministre anatina gouvernement ta maro no incompétent no misy ny sabotage atao am'izao fitondrano zao fa tena gaga ankeza fa tena ty misy zavatra tsy mandeha misy hoe fa nahoana ahoana ny teo aloha rehetra mba navita ny vitany ihany mba niana arak'izay tokony izy ihany ny vahoaka fa tika efa niry tsy fankalana ao ale izy fa tena hoe mijery anao am'saina tsy miakatra fa zao mivoaka fa tena hoe saherana mijery sorany tena taizana zany tena hoe tena voapaka tena enjana be ny délestage ny rano ny filaran'ny olona vidim-piainana miakatra ny tsy fandriam-pahalemana voapaka ame mafy tsy misy ohatry ty ny resaka fahasalamana ny fampianarana ny fahasalamana moa tety jery ao andriamato filoha na inona ny manampaizana any ivelany nge reo ny professeur be reo ny ordre de médecin era-tany de hoe ny vaccine ihany era-tany mihitsy io manampaizana fivy hoe ny vaccine ihany no afaka atao miahy idina am'izao covid zao maninona ny fitondrana tsy misy politika amin'ny resaka fanentanana am'ty vaccine ty ny vaccine de io ihany no afaka atao aloha edivany amin'ny covid akoatra ny geste barrière zay tsy maintsy atao fa azavaina ny olona le izy hoe raha vo amin'ny vaccine ary ianao de mety tsy ho vo mihitsy ianao fa mety ho voko anao fa forme légère fa tsy forme grave le izy tadidio zay ary matoa ianao natao vaccine karaha sanatria misy maty jerefa misy durée nge io eo amin'ny 4 mois 5 mois ihany ny validité an'iny fa rehefa vitsy zay 4 mois 5 mois de tokony manao vaccine ndray ianao ao anatin'le izy fa misy olona maty reny hoe natao vaccine ihany fa maty ihany nanao vaccine izy mety efa fiaino efa heri-taona mahery izy no efa natao fa tokony efa nanao ndray izy vaccine hafa zany zao tsisy fanentanana an'izany mihitsy eto Madagasikara fa nahoana le ny sevoangy efa tsy antsony efa tsy voalana zany tsy clinique zany nota de médecin tsika efa nanambara an'izany zavatra zany ka zay zany tokony ho jereny zay tokony isy fanentanana goavana hatrany fotony eto an-tany fa mbola misy misalasala am'izay hoe vaccine anao sa tsy anao fa zay zany le izy ny vaccine dia anisany manalefaka ny fidirany covid ao amin'ny vatatena n'olombelona ohatra ny lasa sandreny ny professeur en médecine sy lasa ministry ny fahasalamana fa niry fa tsy manenina fanambaran'le témoignage sika teo fa tsy manenina fa omeko daholo omeko daholo le izy fa matoa misy ny olona hoe vita vaccine ka vo de zay le izy na le olona marefo diabétique izy na misy tension izy na diabeta na le vaccine atao efa mihoatra ny efa bolana sy 10 volana fa tsy nanao vaccine tsony le olona fa ny olona tsy vita vaccine raha vo tonga de forme grave ary tonga de miteraka ny mifahafatesana zany le izy zany anisan'zany fampianarako ataoko zany fahantanana ataon'ny olo zany tokony isy ataon'ny gouvernement sy ny ataon'ny responsable ny fahasalamana sy ny gouvernement ta ministère en communication zany tokony ataonareo ary ministre ny communication ny ministère zao ke petabe ny olona marary maty ao anatin'le izy ary zao tsy ny covid ihany ny mahafaty ny olona fa ny anohanana na faniry de tsy haitsony zao
fa nazana anao maty am'izao de hoe de miteny olona hoe maty covid ve sa maty ny anoanana le olona trefa tsy mihinan-kanina le olona miadsana le olona amin'ny zanany amin'ny ekolazy zanany ny frian'ny bus ny anakohanina androany enjana normal raha marary le olona ao anatin'le sy fany sady tsy mihinan-kanina miasa ny sainy ka zay natao ke ory fitondram-panjakana mpanatanteraka zapanao lalàna andao ifampiaintsika andao tsika no concertation nationale zay nge nangatana e andao no fasafasytsika iresaka anasony firenena fa efa tena hoe latsaka katerena tsy misy faly amin'ny fantran'ny vahoaka sy ny firenena ngeto e raha samy manokana e malahelo andao no concertation nationale tsika amin'ny fanatsarana ny faripaina ny vahoaka sy fampandrona nyty firenena ity andao no concertation nationale tsika amin'ny fifidianana zay ao atao amin'ny fanatsarana ny CENI ny ACC na io refonte liste électorale zay tokony atao io satria isaky ny folo taona de tsy maintsy atao zany liste électorale zany 2022 ty naovana zany refonte zany fa tsy révision akory ny dikan'izany de tokony concerné daholo ny acteur rehetra eto amin'ity firenena ity anao an'izay andao hoe mba tsy sy ny disadisa sy ny lololony sy mety fikorotanana ara-politika de andao tsika iresaka e zay tsy hinananareo nareo tsy hinananay samy malagasy tsika aleo ny ambo politika atsika arinany am'zay ranga andao le Madagasikara le fitavan-tanindrazana aseho atsika andao lovaitsika le fahendren'ny razantsika teo aloha ranga fa tena mijaly tsika tena mijaly le vahoaka am'izao fotoana zao lasa misy elanirana be mihitsy ny mpitondra sy ny vahoaka fanery ny mpitondra memanana nefa ny mpitondra nanana amin'ny zavatra tsy rarina ny vahoaka ty memidina mimantra faran'izay mantra memandra de zava-misy no hitatsika zany mampanahedo izy de mony manao antso ava zany androany hatramin'ny filoham-pirenena ny mpiara-miasa aminao ady hevitra ihany ny vahaolana amin'ny samy malagasy andao ady hevitra tsika andao hijery maromaro tsy raisantsika amin'ny resaka politika amin'ny resaka toe-karena sosialy andaminana ny fiarahamonina eto Madagasikara satria nge am'izao samy manana ny tena ny olona am'izao zany ny fiainana efa mafy faniry fampetabe ny lololony am'izao fotoana zao ianao raha anao fampandrona anatina fiarahamonina anakazany raha mbola misy ny lololony tsy fampandrona vanina e raha mbola misy ny lololony sy nanoanana de tsy arisa laza mihitsy sika fa ny fampandrona de miara mandray andraikitra ny mpitondra sy ny vahoaka tsy vita ny mpitondra reriny manatsara ny faripainan'ny olona sy mampandroso ny fiarahamonina sy ny firenena fa tsy misy ampandraisana andraikitra ny vahoaka ao anatin'izay fa ny vahoaka am'izao matoa tsy mandray andraikitra matoa mialangalana ny vahoaka de tsy matoko mpitondra izy tsy maintsony ny mpitondra tsy mianao azy ny mpitondra tsy misy na miaraka amin'ny mpitondra tsy misy ny dinidiniky ambany tafitrano zay fahendrenana nantolo mainga antolo matona hoe antolo tsika dinidiniky ambany tafitrano e fa ny mpitondra de manavatena fa tsy midina ny fotony miaino ny vahoaka sy manasoa vahoaka zay naovako modely io zay na tonga na mirotsaka any atambary maka nyreny ino ty izy tsikafina maro isan-karazany reny midina ny amin'ny terrain miara manao baolina amin'ny tanora manao resaka amin'ny tatsaha miaino ina ny marary ny fikambana vehivavy ina ny olona zany ke ny ilain'ny olona e zany ke ny tokony ataon'ny ministra fa tsy any ambony prao e sy ny gouverneur e zany zavatra zany zany mila mijery ho atsika mijery ny vahoaka am'izao fotoana zao ambava homana apo miatreritra faniry ary mbola verika aza mampanohatra anay hoe mpanohatra reo e de reo de amingana sy kritika foana no atao fa ty oa firenena ikamanany ty mijery tena am'sena tsy miankana zany titeniko zany ary mijery amin'ny tena hoe fofeny fitiavana mijery amin'ny tena hoe fanasoavana hoe inona ny soa tokony raisiny ny vahoaka satria tsy tokony ohatra zao ny vahoaka malagasy ary tsy tokony ohatra zao ny firenentsika fa aizako firenena afrikanina rive lasa mihoatra noho isika am'izao fotoana zao de zay no tsekena ka rehefa hoe iditra am'izay tsika de tsy vitan'ny atoko ray io tsy vitan'ny atoko roa io tsy vitan'ny heriderery io
fa zao ratsy miara-miketrika miara-miombokevitra anankiray amin'ny akapobeny satria zany tontolo politika ny jiro eo amin'ny fahita lavitra zay efa miaingany izy amin'izao fotoana zao de ho alefantsika lay oronam-peo zany ty oronam-peo alefantsika ty satria iresaka adevitra fahatelo isika amin'izao fotoana zao zany dia misy oronam-peo alefantsika ty oronam-peo alefantsika ty député Tojoa dia miresaka ny amin'ny hoe manana fahefana manana andraikitra ny vahoaka hijoro raha ohatra ka misy zavatra tsy ekeny tsy mety ary ny zavatra manotoy anazy zany dia tsy resaka fikomiana tsy fanakorontanana zany fa tena hoe zo na hoe droit absolu olona itompona andraikitra tamin'izany fotoana zany resaka azy satria misadresse amin'ny vahoaka moa zay hoe marary ny vahoaka amin'izao fotoana zao dia manana n'lay zosy fahefana izy hanetsehany hitenenany amin'izay marary azy zay de averintsika enony aloha ty resaka ty député Tojoa Andriamampandry de hiady hevitra amin'izay tsika satria manana loha hevitra mifandraika nyty resaka ty tsika fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza donona ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester adzao io zany nge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miadevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika reo de hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihinan-tsakafony tsy misakafony ny tamin'ny sabozety refa satria tsisy vola fa mikatona daholo magasin zany matahotra fandrompana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra mivonsaravalomana nge raha nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo magasin rehetra na ny tena ambojatovo na ny tena analakely ary tena mazava be mihitsy ny hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany reo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mouvement saravalomana capable mirava normal ngereo magrobe oririka ko maninona ka iny tsy avelanareo anao ohatra magrobe oririka izy raha eo amikanjana ambojatovo ny tedava eny ary ninitsika nalefa mihitsy ny député Tojoa satria misy zavatra zay tiatsika ho resahana ihany zay everina hoe ny fananana ao an'izay traikefa sy fahaizan'izay amin'ny mampampianatra mpiarika anao mpiarika mpampianatra de everina fa anana ny fomba fanazavana amin'ty adevitra ty iny zao mpanao gazety tamin'ny fotoan'andro zay tonga ministre ny serasera iny amin'izao fotoana zao hoe droit absolu zany droit de manifester zany zay manao an'zany liberté d'expression zany ary tsisy foana hoe anongam-panjakany anotohina an'izy ile teny'lay ministra amin'izao fotoana zao zay mpanao gazety tamin'ny fotoan'andro iny naveritsika iny le droit absolu ary ny raisiny ohatra misy le mouvement saravalomana tamin'izany député Tojoa hoe capable manao zavatra atao mikanjana ambojatovo fa milamina de ampifandraisitsika amin'le teny'le secrétaire d'état miadidiny gendarmerie ny amin'ny hoe ok zay ty fanakorontanana ty de ny teny mihitsy moa tam'izay de hoe le fanakorontanana n'le rafitra demokratika zay ho sokajiny ho toy ny fahavalo-pirenena manao izany avelao hiasa amin'ny fitondram-panjakana hoy izy zany hoe raha enona zany re olona reo zany amin'izao fotoana zao ao anaty sobika ray ny gouvernemanta miaraka amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao satria ray ministre ny serasera zay ny teny mahafantatra an'izany droit absolu tamin'ny fotoanandro zany mahafantatra n'le hoe droit de manifester sy ny liberté d'expression fa ahafahana midina an-dalambe ary hoy izy hoe neken'ny communauté de anankiray indray zany théoriana miteny an'le hoe tsy ekena tsony satria na inona resahan'le saiky de hoe ao anatin'izany le mety hoe fidinina an-dalambe angamy satria zay no atahorana zao fitondrana zao mafy zany vahoaka miteny mihetsika maneho hevitra zany mbola resantsika rehefa misy fotoanany hoe atrany anatin'ny tambajotra serasera dia efa misy mamofopofona ny amin'ny
fiakaran'lay connexion lay vidin'lay connexion amin'ny alalan'le méga zany satria ny akabiaza malagasy de tsy internaute fa facebooker ny antony zay satria tsy tongatonga ho azy ny teniny hoe tsy maintsy alamina io anao fionana mikasika n'ity resaka réseaux sociaux ty sika mombana sotoaviny sy fa fantatra ny tia natongavana am'zany de eo angamba ny député Todoso lay pouvoir politique mihitsiny lay fahefana politique mihitsiny finosony zany resantsika zany toa de manifester sy ny hoe endrika fanakorotana indrindra ty lazaina fa hoe fahavalo-pirenena ny endriky ny démocratie mihitsy angamba am'zany no tena hoe voakasika ianao mampampianatra anao mihitsiny pouvoir politique zany député Todoso aiza na inona tokony ambara manoloana an'zany ya ny voalohany dia mananjo anao ny heviny eny an-dalambe ny vahoaka noho ny tsy fahafaliany sy ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra tady teo zay ny faharoa dia zofototra ny maneho hevitra an-dalambe ary arovan'ny lalam-panorenana mihitsy zany ohatra hoe ny atsika nataon'ny ampanjifa teo nge zao fanira de midika zany fa hoe anjaran'ny mpitondra zany no mamaly ny etaetan'ny ny mpanjifa sy ny vahoaka ary tokony andray andraikitra zany ny mpitondra ao anatin'izay teny député Todoso fa vaomaly misy tany frantsa nisy etsika misy fidinana tany frantsa resaka sekoly ny hidina tany de voary tsara mihitsiny satria izy ireo de nilaza am'le hoe tsy fahaizana mampiatra am'lay ame anara-pahasalamana mialatsiny député Todoso zofototra zany ary raha matoa minisitra am'zao no nytenany iny tena hoe tsitsy tsy nainao iny ary sofa mandroso ny teknôlôjia am'zao de eny tsara le teny raha matoa minisitra faniry mazava tsara le teny teo ngamba samy nanao an'izany daholo tsika rehetra fa rehefa minisitra ave anao de ohatrany tsy misy le zavatra zay zany tena hoe mampanely le fomba fanaovana politika eto Madagasikara tena ohatrany hoe tena tsisy de ohatrany hoe tena ny olona zany de voly rehefa mba manao ny hevitra ny olona rehefa tsy mitovy hevitra ary koa rehefa makikeny an-dalambe ny olona maneho ny tsy fifaliany zay aloha zany dia tokony fampianarana ho an'ny mpanao politika malagasy tokony homme de femme de parole ny mpanao politika zay mahatonga amin'ny akamaroan'ny voagny tsy tia mpanao politika mifadibadidela rehefa hitanao de hafa ny ataonao rehefa mahazo fitondrana kely ianao zay tsy haritra nge tsisy haritra mandrak'zay eo amin'ny plasy eo amin'ny toerana anankiray de mivadika gogy ianao na ny fiteninao na ny comportement anao na ny attitude anao de mahavariana le izy sy mahatsikaiky zany ao anatin'izy lesona lehibe zany tokony tsy ho atao mihitsy ary zay zany de manimba ny fisainana zany manimba ny fisainana ny vahoaka malagasy ny zavatra toy ireny ary zao ny mpanohatra na ny mpanjifa na ny vahoaka de zao efa tsy faly ny olona am'zao de rehefa andevy le olona ny mpanjifa zao reny de natao an'ireny ny sakatsakanana ao anatin'le izy nisy olomba vaom-bahoaka zay takin'ny lalam-panireny hoe tsy maintsy manao tatitra de tsy navelany ny sakatsakanana nefa solomba vaom-bahoaka député de Madagasikara natao an'ireny rehefa misy zavatra ho atao nefa zofototra ozy teo ary voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana zany afaka anao an'izany ary io zany mbola vetrika ety any fa raha mbola zao no mitoy efa feny ny fepetra isy ny fipoahana ara-tsosialy satria feny ny fepetra satria ny sakafo hoan'ny olona tsy misy zara fa mihinana ny olona ny asa maharitra tsy misy ny vidim-piainana miakatra daholo ary tsy hoe miakatra le vidim-piainana faniry fa ny amin'ny grossiste nge anao mijery sarotra de tafina zao ny entany ny karama tsy niakatra rotona ny karama tsy niakatra midina ary ny privé fa ho an'ny fanjakana rotona sisy tsy napiakatra nefa isa taona hatramin'izay ny empolo taona napiakatra isa taona foana 10 isan-jato tena niveau ministère le panegarni tsisy tsony farafakely ny 10 isan-jato miakatra isa taona ny amin'ny mpiasa-panjakana ny tsy fandre-pahalemana jery eo ny asan-dalo riseka ny asan-dalo atao zay no asanao fa za miditra resaka politika anao fa tsy hainao zany
tena manahirana ny vakitrano ny resaka falafosan'ny fanafody fianaran-jaza ny olona ny tatsaha amin'izao fotoan'izao ampiny ty délestage sy ny rano tapaka ty foana faniry feno fepetra ho ary io averika tsy mila mpitarika izany ntsony faniry ny olona tsina efa tena hoe tsy faly daholo amin'le izy de andeha ny vahoaka ny tsy fafalia ny eniny an-dalambe voarazany toa ny any an-dafika zany daholo de raha isy fe zany de ho sakanina toroany lacrimogène na ho toirina ny vahoaka de averika any samy malagasy tsika tsisy marisy herim-bahoaka zany teto tany jerevy daholo ny tantara Natria amadika rahanao an'izany nareo maky le fitondrana rahanao an'izany nareo pratika ny olona rehetrarehetra tany tsisy dika fa izy mahay manodina vaovao nefa nahazo lesiny ianareo hita daholo zao ny lesina tamin'ny 72 91 2002 2009 2018 fa aleo ny olona anao ny heviny so fototra ao zany ary arovany lalam-panorenana ao anatin'izay zay zany de zavatra tena tsy maintsy isy zay fa raha mbola mitohy azao raha tsitsinareo aingana am'le teniko rehetra teo zany tonga de hoe manova paikady vaovao mihitsy le teneniko rehetra teo anisany jereo zany de ataovy le izy fa raha zany tsy voatohatra reo tsony zany tsy mila mpitarika tsony zao ny vahoaka ho am'izao za mitena anareo an'izany fa mba am'resaha olona am'izao fotoan'izao hoe ahoana izy mba tsy tenako hoe zato isanjato na ny fidy anareo ary zao fa tena mitabataba malahelo mahatra daholo ao anatin'le izy ary ny seky te ho valiko kely anao Andriamato seky za aloha nisany ny félicité-anao tany tany anaty ranomasina satria samy gasy tsika velona ianao taona izy amin'ny samy gasy atsika fa le tenino kosa Andriamato seky kena moa nidiranao amin'ny resaka politika hoe favalo pirenena koa izy ny manina tsara koa izy teo zay manotohana ny manakorotana ny rafitra demokratika nareo ingeny manotohana ny rafitra nareo ingeny manotohatra ny rafitra politika amin'izao fotoan'izao rafitra demokratika ny rafitra demokratika amin'izao fotoan'izao manina ny satam-panoatra tsy omenareo zay zao voalohany manina ny solombavam-bahoaka aneo hevitra mpanoatra tsy manao tatitra maninona izay mpanoatra tsy omenareo ny trésime na ny ambojatovo mba aneo ny hevitra izay am'raha-pirenena nareo ny tena fa valim-pirenena zany amin'izao fotoan'izao ary ny tena natao hoe fahavalo-pirenena ray zay ny fahavalo-pirenena koa de zao zay mampijaly ny olona tsy manome sakafo an'olona mampantra ny olona amin'izao fotoan'izao zany natao hoe fahavalo-pirenena ny fahavalo-pirenena de zay mihinana ny are-pirenena malagasy ka mandefa atsokosoko any ivelany zay natao hoe fahavalo-pirenena ny fahavalo-pirenena de tsy manome ny ankoanina amin'ny olona manapaka lava ny jiry sy rano zay fototry ny safo ny vahoaka malagasy ny fahavalo-pirenena de tsy mampiditra ny zana-bahoaka any an-tsekoly tokony gratuit daholo zany tokony ny fahavalo-pirenena de tokony mena fahasalamana ny vahoaka malagasy zay tsy manome an'izany no atao hoe fahavalo-pirenena ka izy tsika ny fahavalo-pirenena ny fahavalo-pirenena dia tsy manome ny fitaovana hoety mamokatra ho an'ny tatsaha ary ny fahavalo-pirenena indrindraindrindra dia tsy miaro ny aininy ny vahoaka malagasy izany tokony aro ny ain'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fiasan'ny mpanohatra zay natao hoe mila mianatra ianao riseky vo miteny ny politika tsy hainao zany ny asanao atao erovy ny olona amin'ny asa dahalo zay ny asanao fa za miditra ny zavatra tsy voafianao anao tokony tsy hanao politika zany zao le crédibilité azonao teo lasa medina be mihitsy ndray zaho anisan'ny félicité anao ary faly hoe tena velona ianao zay le malagasy etsika fa le teninao iny kosa tsy tovizakevitra aminao ary be da be ny olona jerevo na ny atsaha na ny tanàna na ny Facebook lasa manan-kinanao riseky ka hoe za hoe ovainy famindra fa samy malagasy tsika ary tsy eo amin'ny toerany foana ho anareo fa rehefa tsonga ianareo de ahoana ny solonareo raha andrahoana anareo sy anao anareo tahaka izany de ho zakanareo ve le izy
ka saina ataoko hoe aloha mandinika aloha vao miteny aloha mamakafaka aloha vao manao zavatra ary aloha mifandinika aloha vao miaraka manatanteraka zavatra iray eto amin'ity firenena ty zay ny kambany afarako an'izay niraisiko no tato teo amin'ny 9h38 na 39 teo anao no nandray fitenenana zao efa 10h52 zany adiny ray mahery mihitsy tena mahafinaritra zany satria ahafahana mano hevitra elaela tsika tsy nano hevitra ianao koa moa teto nisy fotoana iny nano hevitra de tapaka ny jiro ary vao teo tsika niaina zany délestage zany koa député Todsoa de efa tafaverina amin'ny zay solony moa zany ampiasaitsika ato amin'ny ka everiko hoe amaraparina ny adevitsika satria mety amin'ny herinandro andray anao vao ho avy eto amin'ny fandana arakarak'izay fandaminana no miaraka amina solombaboaka fanamana zany fa niazo amin'ny tinanao zany ny amin'ny zava-misy ny loha zany raha laisina hoe vao manomboka ny taona 2024 de mafampana efa tonga eto tanàna zany izy mirahalala pirina kely tamin'ilay 49 kilo na volamena de nefa mizotra sy mandefa mafy ny fanadidina any Komoro am'izao fotoana zao makasika an'ireny fanodranana volamena reny teo nefa mahaizana andekaleka teo ihany koa le téléphérique zay inina hoe tsy maintsy ho atao le téléphérique ny adevitra maro samihafa zay mandeha mafy be am'izao fotoana zao ninona moa zany de eo amin'ny lafin'ilay hoe fiakarany vidim-piainana zay tena taraina mihitsy tsy zakany vahoaka zay fiakarany vidim-piainana zay de zany rehetrarehetra zany député Todsoa heverina satria vao manomboka ny herinandro de efa mafy be le izy ka amarana antsika am'izay famitinana kely fotsiny avy any aminao famitenana zany farany androany dia averika any hoe firenena iombonana ny firenetsika aloha tsy mifankahala fa ny hevitra ny miady fa tsy ny olona zay zany tiako horetsofin'ny mpitondra mpanatanteraka zany am'izao fotoana zao isika samy tompona andraikitra ihany koa amin'ny madéputé amin'ny mpanatanteraka kanareo de tokony ifanatsy isika de tokony ifampiaino ao anatin'le matoa zay lany voafidy ho député de am'solo vavan'ny vahoaka zay ny tena mahalala ny marary ny vahoaka sy ny zava-misy eny fotony mba enoy zay amin'ny masolom-bavomboboaka anay enoy ny toro-hevitray ao anatin'le izy ary manaraka zany ny asa zay ataonareo dia ataovy politika maharitra le izy efa nresahako teo izy fa hovitiniko hoe ny politika ny asa zany zao zay ny hoe le mitetika asa ho an'ny fananasa no tokony ataonareo ny politika matipaika ho an'ny sakafo maharitra ho an'ny olona no tokony atao am'izao fotoana zao izay zany tokony zany ary jerevo ny politika amahana ny vidin'entana ny vidin-javana zay miakatra am'izao fotoana zao de jerevo manokana ny tatsah apio ny tatsah apio ny mpamokatra mba anondranantsika any ivelany fa maharambolantsika no manafatra de vao maika zany tena mampena ny sany tambolantsika ary vao maika zany misy fiatraikany eo amin'ny fitangany ny vidim-piainana eto Madagasikara akoatra zay farany dia rehefa tanteraka izay dia mila mpitondra mendrika isika mila mpitondra tsy mangalatra mila mpitondra tsy mitango vola etsero amin'ny mpiara-miasa mila mpitondra tsy manodina ny areniny kibony tany sy manodina ny vola anatin'ireny ministère reny mila olona matahotra an'Andriamanitra mila olona manana fahendrena ary mila olona mahay mitondra ny firenena ianao zao no filoha am'izao fotoana zao de apetrao reo olona reo zay hoe olona manana an'izay ary tokony raha mampaso akaiky anao manomboka androany fa misy namanao misy mpiara-miasa aminao zay tena tsy mahomby ary tsy hoe tsy mahomby fa tena hoe manao akasoparana ny firenena ianao no tompony andraikitra voalohany ao anatin'izay zoanao no manala an'izany olona zany zoanao no manasazy an'izany olona zany ary eto zany eto mpamaranana de mbola averika any tsy izay mihitsy nitarika fanakorontanana fa ny filaminana no tadiavinay sy hiadanan'ny vahoaka
malagasy rehefa miatana ny vahoaka de mangina izahay ary mitiakary no ataonay ao anatin'izay fa raha ohatra kosa mbola ohatr' zao nataonareo de tsy maintsy mitsoro izay tsy maintsy mitsangana ary eto aho de mankahery rehetra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na izy na iza mba hifanampy ny manana de tokony hanampy ny tsy manana ao anatin'le izy i tokony kotsika hifanahaja ao anatin'ireny fiarahamonina na ireny ary mbola aferika any dia mitondra mbavaka manokana ny voan'ny covid amin'izao fotoana izao ary ny olona marary rehetra amin'izao fotoana izao koa dia mirary soa antsika rehetra mirary fahasalamana ary engany mba ho hitondra zava-tsoa antsika ity 2022 ity firariana o zany ka firariana fa ny zavatra atao de tsy maintsy amin'ny alalan'ny asa ihany ny afahantsika mahazo io zany koa dia misaotra indrindra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy iny ary de makasitraka ny solombamoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahenitsika totsoa andriamampandry ny andalina tamintsika tamin'ity zoma maraina fa efatra amin'ny volonvolona janoary 2024 ty feny de feny misy ny adevitra adiny ray maheritsika niaraka tamin'ny teto dia niodina tany amin'ny tontolon'ny sosialy tany amin'ny tontolon'ny fampianarana nandeha tany amin'ny sosialim-bahoaka nasionalitsika de nitoytsika tetehany evon'ny lafin'ny raharaha-pirenena dia nandeha fahoroana-pe misitsika sy ny zava-misy voaingana mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena de zany rehetrarehetra zany no ezahantsika nalamina teto anatin'izany fandarana izany mahafinaritra ny adevitra satria dia ezahantsika mihitsy nitondra n'izay fanazava-kevitra zay ny solombamoaka totsoa andriamampandry ary zany tokoa ny zava-misy ilay hoe tsy famelana ny rehetra mba hiteny tsy famelana ny rehetra mba hivezivezy tsy famelana ny rehetra mba aneo hevitra tsy famelana ny rehetra mba ahazo ny vaovao ary na ny zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao ary zay hoe tsy afaka mandefa ny fandarantsika ao amin'ny canal sat ao amin'ny parabola ao amin'ny star times de zany any de efa tena fanotohinany zany satria anisany zavatra lehibe mba resahana ao anatin'ny lalam-panorenana ny hoe mba mila zoa fantatra ny vaovao ny vahoaka malagasy ka rehefa miteny zoa lala vaovao zany na accès à l'information na ny loharam-bavao na ny fahafantaram-bavao de tsy miteny mihitsy hoe tsy maintsy ny RNM sy TVM ihany sy ireo radio sy ny tele zay ihany mitondra fanjakana ihany ny eno ny vahoaka malagasy fa manana zo koa izy isafidy ny vaovao mba ety anivo ny fanoherany zany ka raha misy ainao manjery mivoy sy miteny an'izany satria sarotra ny hidirina any amin'ny ainao manjery-mpanjakana sy ny hoe tsy ho tafavoakany amin'ireny aina manjery tsy miankina zay any mpitondra fanjakany reny ny vaovao na ny fanadidina ohatran'izao resantsika izao de mba manana an'izay izy rehefa misy onja-peo sy fahita lavitra ohatran'izao saingy ny sakanana tsy hamoaka zany tsika teto anivony MBS de efa fanotohinany zany satria voalaza ny lalam-panorenany zany accès à l'information zany ka raha voalaza ny lalam-panorenany zany resaka demokrasia ny resahana rafitra républicaine Madagasikara ny vaindondra raha anatin'izay de resaka demokrasia resaka zon'olombelona ary fametrahana amin'ireo andro samihafa sy ireo zay lalàna napetraka zany lalam-panorenana zany de iray am'izany ny statut de l'opposition iray am'izany famelana amin'ny malalaka ny olona haneoneviny hiteny ary hahazo ny vaovao maro lafy zay tsy vaovao zay avy amin'ny alala ny lalatokana ihany akory no azony izany de raha zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ozy tsika hoe ny endriky ny demokrasia amin'ny akapobeany ao anatin'le firenena républicaine mihitsy ny voatotoena de makany amin'ilay didy jadona Madagasikara ary efa zany no kosta hitandrehetra am'izao fotoana zao ohatra ny mahita resaka silitsika ohatra ny mahita tantarana Pinochet tsika am'izao situation zao ohatra ny mahita endrikendrika nazi am'izao lafin-javatra zao de ny Lorange moa zany rehefa iny ny teny amin'ny sary samihafa ihany de mivadika marron caramel ozy izy amin'ny pahiserasera ny fitondrana indray am'izao fotoana zao hoe tsy orange iny le anaovan'le manamboninahitra fa marron caramel ony matoy izy ny pahiseraseran'ny fiadinan'ny republika amin'ny teny an'izany lafin-javatra zany de fatany mazava tsara lizy hoe
sao de tokoa nisy fahantsoana zavatra natao ohatra zany anie le hitondrantsika fanazava-kevitra ohatra zany le hitondrantsika fanankanina ny am'le hoe apetrao tsara araka ny tokony izy raha ny tokony izy ny filohan'ny repoblika de tsy tokony apsio mihitsy ny am'izay endrika sy loko laurent zay satria amin'ny akabeany resahana tamin'ny député mamrabenina de karazany efa marka déposé ho an'izy ireo le volomboasary dika zay raha vao miseho fotsiny volomboasary iny dress code iny na code couleur iny zay ampiasain'lay antoko manohana ny fitondrany na TGV na irmar de efa fantatry ny olona avy hatrany ny fitondrany ty ny tima ohatra tsy ampiasa n'iny loko orange iny mihitsiny ny SVM tsy ampiasa n'iny loko orange iny ny MFM tsy ampiasa n'iny loko orange iny ny MTS tsy ampiasa n'iny loko orange iny ny FLN tsy ampiasa n'iny loko orange iny nizanisa tsy ampiasa n'iny fa efa fantatry ny rehetra iny iny zany lokony reto taky ny nazatra hatram'izay rina arabe mananjara rehefa hoe volomparasy de monument kamivimbiu mena sy mainty de MFM zany mena arema teoriny izy mena nampiasainy antokotima amin'ny ohatrany rehefa mandeha mariazy de zao ny time zay ny mifanarahana io ny avy mampiasa manga sy mavo izy ny SVM mampiasa ny mangamanga fa reny misy le couleur koa tonga de efa misy any reny misy code reny hoe zao io couleur io mangamanga iny io mangamanga ampiasainy io tonga de mipahay loko mahianjany ny Amerika ny républicain menamena ny mahafantatra zany rehetra hoe rehefa ty orange aty de ty le izy dikan'izay zany satria ny lalam-pandrenana no miresaka ny hoe rehefa filoham-pirenena de tsy mahazo tsony mitatana ny antoko sy manao fiantanina amin'ny antoko ary zay angeriny no antony mahatonga ny lalam-pandrenana miteny hoe ny filohan'ny repoblika de tsy afaka micommuniquer mivatana amin'ny alalan'ny solombavam-boaka fa amin'ny alalan'ny taratasy mba tsy isina influence zavatra maro be ny dikan'izany satria androm-panjakana hanara-maso ilay exécutif na ilay mpanatanteraka amin'ny alalan'ny présidence sy ny gouvernement lay androm-panjakana mpanao lalàna solombavam-boaka sy ny antenimeran-doolona ka lalàna mametraka an'izany na lampandrenina tamin'ny folo sy roa arivo zany dikan'izay amina etika amina resaka moralité amina resaka tena hoe neutralité satria lasa ray aman-dreny le filohan'ny repoblika nanomboka tamin'ny 7 janoary rehefa ndresahana navoakan'ny ACC ohatra na navoakan'ny nanomboka navoakan'ny CENI de efa fatapatatra le izy hoe any malagasy ty ary rehefa nyconfirmen'ny ACC le didy voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny CENI iny zay lasa official izy taty amin'ny ACC de efa mivadika ray aman-dreny izy fa tsy avy amin'ny antoko dikan'izay misy influence le zavatra alehany raha ohatra izy ka manao cravaty orange raha ohatra izy ka manao polo na t-shirt na akanjo na lobaka orange am'izay zavatra alehany misy dikan'izany zavatra zany ary hitatsika rehefa misy hetsika ry nataon'ny mpanohana ny fitondrana na ny gouverneur de manao cravaty orange daholo hitatsika nge zany de tsy avy loha hitatsika amin'ny déplacement atao amin'ny fitondram-panjakana na zay de manao orange daholo mipanohana n'le fitondrana dikan'izay ino mampiseho avy hatrany fa miarady amin'ilay filompirnena sy le antokon'le filompirnena dikan'izay le filompirnena toky niavaka ao anatin'izay satria misy olona voatotohana ao anatin'izany hoe filohan'ny malagasy io ary nanao fianianana io de lefa lay tafika malagasy miarady aminy de tafiko ny malagasy koa zany filohan'ny ramy malagasy zany ary volam-bahoaka no mezana an'izany misy dikany sendriny lehibe zany ka le izy tsy hoe fanakianana te anakina fotsiny fa tena ampiandohana nge le izy nitondrana fanamariana fotsiny riny fa arakaraky ny tenena le ato anatin'ny fitondrana hoe marron caramel io hoe fa tsy orange nefa nitany olona ny fahita lavitra na matika fahita lavitra mihitsy ateo de nijery miverina nijery tamin'ny YouTube de mbola orange foana tompoko ny hitako de tsy fantatry hoe misy indray zany am'izao fotoana zao zany le hoe orange marron caramel zany le bleu ne misy bleu maro riny fa lasa mitady zavatra hafa moa zareo satria sarotra be anjareo miargumenter an'le zavatra nitranga iny tamin'ny 12 janvier riny de any amin'ilay satria efa nanandrana manko le mpanohana an'le fitondrana hoe tamin'ny 2020 iny de anao akanjo mangamanga de tamin'ny 2021 de nanao ina moa menamena indray
de tia nanao orange ka tsy mampaninona le manga sy le mena raha ohatra ka manao an'ilay fanatanjahantena ny filoam-pirenena miaraka an'ireo manam-boninahitra tsy mampaninona zany satria tsy loko zay iavahan'le filoha zany ary mainka mahazatra amin'ny akabeany de hoe t-shirt fotsiny anaova manam-boninahitra dia manao an'le survety na le joguina manga zany ambany fa voiny foa izy manao an'le orange rina rahabe mananjara de avy atrany de braquer le maso ary zay nitondran'ny olona fanamariana hoe tsy mety na nantokonareo an'ilay tranom-panjakana azy ny préfecture ave de holokonao nefa ny préfecture any vahoaka rehetrarehetra io na mpanohana na tsy mpanohana fitondrana de lokonao am'le lokon'ny UM basé aminay orange sy lokon'ny association fity ny trano ny hôpitaly ny EPP sy ny sisa efa lasagna izao fitondrana zao dia mijanona eo le foto-dravitra asariny de aiza zany le foto-dravitra de holokon'le fitondrana orina indray zany holokona inona indray zany holokona menamena indray ve rina lizy de zay ny mba antonina tonga kely niadevitra tamin'izany fotoanan'izany hoe aiza ny mba ahafahantsika mametraka an'le neutralité an'le administration amin'ny endriny marobe de mba ataovy endrikendrika mahazatra raha le fotsigria de amin'ny akabeany zay avokoa no hita eny amin'ny tranom-panjakana na miloko kaki eo zay trano zay reo bâtiment zany mba ahafahana mametraka an'le hoe rehefa an'ny fanjakana de tokony holovain'ny vahoaka sy ny taranaka faramandimy fa tsy tokony misy foronana politika akoriny zany fotikevitra mifampizara sy mifandray amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ka raha ohatra ka hitondrana fanamariana lizy sy fanakianana de tokony hampatonga saina ihany aminatin'ny fitondrana ary tsy nisy akoriny zany adevitra zany rina raha ohatra ka mbola le akanjo tamin'ny rotaona sy tamin'ny rotaona ihany no nanaovany lay manamboninahitra ao anatin'ny vondrona mpiarin'ny filoha fa matoa tonga le adevitra zay lasa maro an karamela indray hony izy am'izao fotoana zao fa tsy orange ny lokiny dia le zavatra ataon'le fitondrana mihitsy ny mahatonga an'le adevitra rina rahabe mananjara lizy moa resaka hoe loko de iny raharaha iny zany zao lasa niteraka adevitra be dehibe mihitsy hoe ahoana sinisia sinisisa fa ny fotikevy dehibe fotsiny de zao ny fanjakana de ray aman-dreny ny vahoaka izay hoentina de zanaka zay le izy raha ohatra zany ny atao amin'ny zanaka samy manan'ny fironany dia samy manany fironany izy samy manana ny lokotiny izy reo zany le zanaka fa ny ray aman-dreny dia neutre manoloana nreo zanan'ireo le vahoaka ny zanaka ny fanjakana dia ray aman-dreny satria raha nanao fianianana ny filoha-pirenena dia mitondra titre izy hoe filohan'ny malagasy tamin'le nanao fianianana zany filohan'ny malagasy zany hoe mila fitandremana zany na zeo filoha-pirenena mbola andimby anyarina rehetrarehetra any zany hoe toerana izany zany dia mila fitandremana tokoa satria misy metretra mantsy any hoe resaka loko ve de inona koa ny edina hevitra amin'izany inona koa nandany mpotona amin'izany era raisina tsotsotra an'izay le izy dia atao hoe mitombona izay fa rehefa tena jerenao le izy indrindrandrindra ho an'ny olona manaraka tsara ny fiainam-pirenena dia tena hita tokoa hoe misy zavatra tena mila atao hoe ahitsy ao anatin'izay satria raha resaka loko zany dia misy dikany araka ny fanazavana lavabe teo ka tsisy izany zavatra mandeha ho azy zany io na hoe zavatra hoe tsotsorona fotsiny zany fa misy dikany daholo ny rehetrarehetra ary ny olona amin'izao fotoana zao ny olona tiana tenen'io de ny malagasy amin'izao fotoana zao tompoka de oka tsy adinotsika fa efa tena mandinika izy zao nao mieritreritra hoe olona any ambanivohatra manetsa ny asany miopy sy ny sisa de hoe tsy ahafantatry ninona fa zay mandeha any amin'ny raharaha politika any de mandeha tena manaraka ny vahoaka amin'izao fotoana zao inona mibirofo zay zao mahafantatra olona tena hoe tatsa fa mitondra radio kely izy any atsahany zany hoe manaraka an'ilay raharaha-pirenena ka iverenantsika kely zany eo amin'le loko ny fanjakana ho isika ray aman-dreny dia ny vahoaka zanaka ireo vahoaka ireo samy manan'ny zay loko tiany ireo
fa ny fanjakana izay ray aman-dreny dia neutre izy, zany hoe tsy momba ny asa na tsy momba ny aroa ihany koa, ary ilay ray aman-dreny dia iarahan'ny zanaka, ray aman-dreny ombonana zany. Ka amin'izay fotoan'izay rehefa ray aman-dreny ombonana dia mila mitazona foana an'ilay neutralité satria mitondra an'le titre ray aman-dreny izy, fa tsy mitondra intsony ny hoe zavatra nahazatra azy tany amin'ny tokantranony tany tamin'izy mbola tsy nanambady, zay zavatra na fiainany tany aloha tany mbola tany aloha tany zany. Fa rehefa mitondra titre hoe ray aman-dreny dia mipetraka amin'izay, ary misy atao hoe lalatsaina mazava tsara mihitsy ny andraikitra zany antsoina hoe ray aman-dreny zany. Ka rehefa hita an'le zanaka ianao fa ohatrany hoe mitongilana atsy na mitongilana roa, resaka loko eto ny resahana, dia tsy maintsy misy fiantraikany io amin'ireo antsoina hoe zanaka ireo. Amin'izay fotoan'izay zany dia hoe le vahoaka zany ilay izy, ka miresaka hoe loko orange sinsisa amin'ny sasany zany tsy dia ivakiny loha hoe sialao izy anao zay loko ataony ihany, fa ho an'ny sasany indray dia tena misy dikany izay rehetrarehetray. Ohatra tsotra dia tsotra dia tsotra dia tsotra, eny ambony kianja tompoko dia misy ny ekipa anankiray, baolina kitra moa no tena itsika, misy ny ekipa anankiray avato dia misy ny ekipa anankiray ato. Fa ny mpitsara dia tsy mitovy ny lokon'ny akanjo anaovany, tsy mitovy amin'ny lokon'le ekipa A na mitovy amin'ny lokon'ny ekipa B, fa tsy maintsy hafa ny loko izay anaovan'le mpitsara, satria le mpitsara no ray aman-dreny eny ambony kianja. Zay ny mpitsara no ray aman-dreny eny ambony kianja. Ohatra anankiray tena azontsika, ny akanjon'ny ekipa pirenena frantsay zao dia hoe tricolore, matetika mangamanga ny andro zareo, dia misy an'le hoe deuxième maillot, fa le deuxième maillot tsy resahantsika, fa le maillot voalohany zany no resahantsika. Dia ohatra zao ny an'ny Allemagne baolina kitra io fotsifotsy ny endry zareo, ny ambony dia short maintimainty. Dia ohatra zao hoe ny Argentin le mangamanga ohatran'ny volondanitra iny bleu ciel tsipitsipika dia fotsifotsy. Zany zao fantatsika. Ny an'ny Pays-Bas zao dia hitantsika tsara fa hoe orange ny fanamian'ny ekipa pirenena ny Pays-Bas. Misy an'ry Robena sy ny namany zany, Robena moa fa retirety tsy manao tsony, fa ry De Jong sy ny namany aitsika piti baolina kitra tsara. Ny ekipa pireneny Pays-Bas dia orange ny andro zareo. Ka raha ohatra zany hoe hifandona iona eny ambony kianja, ary efa niona zany, jereo ny totatsara ihany sy ny arsive, i Allemagne sy Pays-Bas dia ny maillot an'ny Pays-Bas orange, ny maillot an'ny Allemagne fotsifotsy, ny ambony dia short maintimainty. Fa ny akanjo nanaovan'ny arbitre ny mpitsara zany satria izy ny ray aman-dreny, tsy mitongilana atsy na tsy mitongilana roa, lalàna zany, lalàna FIFA zany, dia hafa mihitsy, mavomavo ny any ny mpitsara, na menamena na maitsomaitso. Jereo daholo baolina amin'izao fotoan'izao, baolina raisam-pirenena, fa izay no zava-misy. Dia miteny ventsika hoe tsy misy dikany io loko io, misy dikany io. Ary hitantsika amin'izany zany fa rehefa mitondra ny anarana ianao hoe ray aman-dreny dia an'ny rehetrarehetra izay, tsy misy fitongilanana hoe makatsy makaroa. Ka andiara le arbitre zany ampanaovina akanjo orange, tsy hanaiky mihitsy ny ekipan'ny Allemand, raha zay ho any ohatra raisitsika, tsy hanaiky mihitsy, na hoe andao le arbitre ampanaovina akanjo fotsifotsy dia hitovy amin'ny lokon'ny ny Allemagne, dia tsy hanaiky mihitsy ny orange zay ny Pays-Bas zany mitondra an'io orange io. Dia ohatran'izay zany izy, zavatra tsotra dia tsotra ilay zavatra, kanefa rehefa tsy voatandrina le izy dia lasa miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina. Zay ny momba an'iny zany aloha, fa hiresaka zavatra hafakely aloha isika namana faniry, satria efa mandeha ny fotoanantsika. Ty resaka coronavirus ty tsy maintsy resahana satria manapotika ny fiainan'izao tontolo izao izy io. Isika moa eto amin'ny Miara Manonja dia mitondra famakafakana, mitondra vaovao, fa isika ihany koa dia mitondra fanampiana na manabe, satria ny asan'ny anao manjery doka tsy adinotsika fa milaza vaovao, mampiala voly ary manabe.
rehefa nijerena zany maneran-tany ty resaka hoe coronavirus ity ary zao ataontsika zao raha ny tena izy dia ny atao hoe ny haino manjery sy ny fanjakana no manao azy fa rehefa tsy manao mory zareo isika koa tsy afaka hitazapotsiny satria ainy ty ozy ray manonja resaka corona io dia ataontsika voalaza zany zao fa hoe eran-tany miteny an'izay eny ambony fiaramanidina no anisany toerana hiparitahan'ny coronavirus any anaty fiaramanidina any fiaramanidina misiditsidina eraky ny lanitra zao tontolo zao ny resaka eto eny dia zay zany eto mahita satria na ny mpanao gazety any velany na ny mpanadiady na ny dokotera na ny inona de saika miteny an'izany daholo maneran-tany de anao zany raha teran-tany malagasy zay tsy maintsy mandeha fiaramanidina reny fiaramanidina reny aloha na ny kompania zany misy an'izy reny de fa hoe maka fepetra arak'izay tratra mihitsy amin'ny hoe famononany otrikaretana mandefa fanafody sinzis anjaran'ny kompania zany fa zao le virus any tsy hitamaso tsy fantatrao zay virus misitritsitrika any anaty any ambany seza sy ny rehetrarehetra any indrindra fa any amin'ny WC any anaty fiaramanidina any de mipetapetaka eny ny tananao zany rehefa miditra any amin'le WC mila fitandremana tsara zany satria nahoana tokoa moa ao anatin'ny fiaramanidina anankiray misy karazan'olona ao misy européanao misy aziatika kely maso misy afrikanao misy amerikanao ty karazan'olona eto ambonin'ny tany ity zany mifamoivoy any anaty fiaramanidina ary profond zany hoe fiparitahany io zavatra io de tany Chine lizany nanomboka de aveo lasa nakany Italia de nakao Espagne na de ko France nakany Amerika tsy nanatongotra le virus fa tamin'ny alalan'ny fifamoivozana anabakabaka ilay izy ary voamarina koa zany zao teto amintsika fa rehefa nisokafana indray ny abakabaka i Madagasikara ny frontière dia afaka niditra ny fiaramanidina avy any velany de jereo any afa zao zany ny situation miakatra be sinsis nefa ny malagasy zany tany amin'ny roa taona lasa zany tsy nahalala an'izany coronavirus zany tsy niaina an'izany isika teto Madagasikara fa nilamina tsara fa noho izay atao zavatra zay dia zao no zavatra mitranga ka nahoana fipetrany tsy maintsy miaro tena isika dia eto zany mba hoe torohevitra sy ohatran'izany rehefa voatery ianao tsy maintsy mandeha fiaramanidina na miala eto Madagasikara io na manao transit ianao de ohatra hoe any France ianao de andray fiaramanidina indray ho any États-Unis ohatra na ho any Asie na ohatran'izany dia mila mailo tsara mihitsy de misy miteny ianao ka efa nanao test PCR sy reny procédure fa le tiaretiny tiany ao anatin'ny ray andro izy 3 andro 5 andro tsy fantatrao fa rehefa anirina any de hita ihany le izy dia eo vao samy voavita ka ary le izy retina tsy hita maso ary zay ny tena mampanahirana an'lay raharaha de eo zany ianao tsy maintsy miaro tena tsara rehefa voatery tsy maintsy andeha amin'ireny fiaramanidina reny zay eto de miteny amin'ny teratany malagasy satria isika samy malagasy dia alao atao hoe mivantana any amin'ny teratany malagasy piraitanindrazana tsy misy atoko zao na toko zao zay zavatra zay fa tena hoe fanampiana ataovy mafy de mafy ny fiarovan-tena ataovy mafy de mafy indrindrandrindra hoe hiditra any Eropa any ho any Amerika any ho any Azia any ataovy mafy satria ny etsika zany zao efa mandeha ny zotram-piaramanidina ny gelina eny ny kasibosy ireny moa zany efa mahazatra fa zao ndresaka tsika hoe matetika miditra any WC any anatin'ny avion sy ny rehetrarehetra any manaova gant zay zany tena nisan'ny fiarovana mihitsy satria ianao zany efa eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ianao raha vao zay zavatra zay de manaova gant aloha ny olona sasany teny hoe fa itony ve adala sa vendrana sa ahoana tsy manino zany satria fahasalamanao no tena hoe zava-dehibe zany ary le fiarovan-tena tena hoe zava-dehibe akoatra ny kasibosy sy ny gelina indrindrandrindra amin'izay sehatra hoe fiaramanidina sy ny fiseraserany eo amin'ny raisam-pirenena frontiera ny ivelany any dia zay no anisany hoe fiarovana tena lehibe zany akoatrany hoe ny arovava sy ny arorona dia manao gant alao zay ifosa any ny mpifosa matetika efa manana toetra mifosa izy de alao ifosany fa eno fotsiny fa fahasalamanao zany no jerenao ao anatin'lay izy ary ny plaza vaovao maneran-tany de tena manamarika an'izay mihitsy ilay ny fifamoivozana anabakabaka nefa tsy afaka ajanona satria miantoka ny toe-karena maneran-tany izy io dia
tsika zany zao miaina ao anatin'le coronavirus mbola miaina miaraka aminy isika dia tsy maintsy amafisana ny fiarovatena manoloana zany rehetrarehetra izany tsetsatetsa tsy aritra iny ary hita hoe tsy maintsy notenenina tamitsika fa efa nisy resaka ihany teo momba ny resaka hoe tsy fanananasa resaka hoe fitotonganana eo amin'ny toe-karem-pirenena hoe misy amin'ny teny hoe ny inflation ny fiakaran'ny vidim-piainana de mbola hoe atonony ihany aloha sinsisa reny teny izay hoe amin'ny lafiny teknika ary io samy manana maso ijereny azy zay zany averina foana samy manana ny maso ijereny azy raha miteny an'izany ny zay mpikirakira totany zany nanana donné zany izy nafa miteny an'izay fa raha ny zava-misy aloha zany dia misy ihany koa ny mety hoe tsy fatatsika fa raha ny tahantsy anasa zany ny tahantsy anasa taux de chômage ho an'ny Madagasikara de manahirana be ny milaza azy hoe iteny chiffre précis manahirana be any ivelany io tonga de mipetrapetraka daholo fa ho antsika eto Madagasikara manahirana no mahita an'ilay tena hoe chiffre précis amin'le hoe taux de chômage fa ny lazany ny paitoekarena iraisam-pirenena ny ka Madagasikara tompoko de hoe chômage déguisé zay no misy eto asa raha azo ny faniry ny tiana ataona eny chômage déguisé zany hoe misy tsy fanananasa ao anatin'ilay fiarahamonina eto Madagasikara fa déguisé zany hoe misy ohatrany hoe déguisé hoe sarotava tsy tena hita mivantana zany le izy fa le fasady zany hitanao tokoa zany eny amin'ny fiarahamonina ohatrany hoe miasa le malagasy miasa le malagasy mivoaka maraina de hoe miasa de voaka maraina de hoe miasa ary io asa io zany samy manany asa zay ataony zany fa rehefa tena jerena mahitsy le izy de tena mitombona mihitsy zay le hoe chômage déguisé zay eto amintsika zao mantsy no tiana tongavana matony banky iraisam-pirenena amin'ny teny hoe -7 ny taux de croissance zany hoe miiba 7 ny fakaran'ny arikariam-pirenena dia mifamatotra io tsy mivoaboaka io chiffre io fa mifamatotra io zany amin'ny resaka tontolon'ny asa na tiatsika na tsy tiatsika satria ny asa no miteraka ny fandrosoan'ny firenena ny asa no mahatonga ny olona hinan-kanina fa rehefa tsisy ny asa de tsy mihinan-kanina izy dia tsisy vokatra azy ao ary ny asa no mahatonga ny fiarikarena zany miatsara ka rehefa ao amin'le tontolon'ny asa ao zany no tsy misy na ataontsika hoe malemy dia mazava loatra fa tsy misy raha vanina zany ka ity zavatra ity manampaizana ny toe-karena no miteny azy hoe raha ny eto Madagasikara zany dia eo amin'ny 700,000 olona afaka miasa eto amintsika dia any am'sehatra ny secteur informel inona moa le hoe secteur informel secteur informel zany de mivatantsika ohatra hoe asa tselika zavatra asa madinidinika eny rehetrarehetra eny hoe asa zay hoe atao izay iainina fotsiny zavatra tsy tena mipetraka mazava tsara tsy ataontsika teknika be fa manjary tsy azontsika le izy reny zany no alalantsika azy ary dia mipiasa am'ireny zany le hoe olona miasa am'ireny secteur informel an'ireny dia atsona hoe non déclaré zany hoe tsy mazava le izy tsy voasoratra mazava tsara ary satria izay no maha-informel azy ary dia akoatran'izay ao anatin'ireo olona ao anatin'ny hoe secteur informel an'ireo zany hoe non déclaré ireo amin'ny tontolon'ny asa dia ahitana olona manana diplôma na vita fianarana ambony eto Madagasikara resahantsika dia reo zany le tsondry zareo amin'ny teny frantsay hoe des diplômés nouvellement sortis de l'enseignement supérieur zay no filazandry zareo azy zany hoe ireo manana diplôma zany izay rany lojika de rehefa mahavita amin'ny fianarana izy de miasa mampiasa an'ilay fahaizany fa tsy izay no zavatra mitranga eto Madagasikara nefa efa nylokalokan'ny mpitondra hoe rehefa zay ny tonga eo dia zay manao velorano zany ary misy an'izany any anaty velorano any hoe politika ny asa sy ny sisa ka inona ny eo zao zao mandana manontany an'ireo tanora na vita fianarana enseignement supérieur zany
fa rehefa vita ny atao hoe famaranana ny fianarana manao an'ireny tezy ireny araka ny tenin'ny professeur Ralson Roger hoe mameno tiroarany ao ny voka-pikarohana nataon'ny mpianatra nanao fikarohana izy fa iny zany avadika ho asa na hoe ilay diplôma hoentiny ilay baoritra hoy isika hoentiny dia ahafahany miasa any amina toeram-piasana na izy mamorona asa ho an'ny tenany na izy miasa amina orinasa le asa le fidirana any amin'ny orinasa aloha de fa gidraka be satria misy an'izao fepetra rehetrarehetra mana zao expérience sinsia oy dia raha nangana orinasa ho an'ny tenany ray izy misampatrara misahana zany eto amintsika dia ilay fomba ahafahany manangana an'ilay orinasa no tena enjana be zany ao anatin'izay ny satria anao raha nangana orinasa tsy maintsy misy vola de izy anao nanam-bola akany amin'ny banky tsy hoe aka moa zany fa hitrosany amin'ny banky fa enjakenjana ny fepetra ihany koa satria ny banky ihany koa tsy hoe andehanao asasoanao ao izy tsisy an'izany fa ny banky amin'ny mahabanky azy dia mitady bénéfice izy ary ny banky eto amintsika dia banky vahiny avokoa de aiza zany ilay tanora malagasy ao anatin'izany rehetrarehetra reny zany de mifandray daholo fa tsy mizahatra hoe tonga ho azy amin'izao amin'ity sehatry ny hoe tsy fananana asa ity akoatran'izay toe-javatra hoe fambotsina be ilay secteur informel eo amin'ny tontolon'ny asa zany ka mahatonga ny mpandinika toe-karena amin'ny teny hoe chômage déguisé no tena hita misongadina eto Madagasikara de mbola eo ihany koa ny analphabétisme tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra so isika mieritreritra hoe mahay mamaky teny sy manoratra daholo ny olona fa any ambanivohitra any de tena mitombo izy io amin'izao fotoana zao fa zao fotsiny le olona mahay manisa vola iny koa aloha mahagaga mihitsy tsy mahay mamaky teny sy manoratra le olona any ambanivohitra any misy an'izany zay mpanao gazety mandendeha fa raha vao resaka vola ainy no mi-contenu na vola taratasy zany moa nresana ambona vola madinika ohatrany tsy de hita tsony mame vola madinika anao zany any amin'ny taxi be na ohatra zany fa tonga de menimenina be le receveur taratry ny fahantrano zany tompoko ary taratry ny hoe fahamahivanan'ny lanjambola malagasy fa de ariary zato zany farany ambany tena misirculeny kanefa tsisy lalàna an'izany hoe tsy mahazo mandeha hoe tsy mandeha ny vola madinika iny moa zany entre parenthèse iny fa manamafy an'izay le hoe efa mibotsina be ny secteur informel eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary manamarina ny hoe ny tenin'ny banque mondiale -7 ny atahan'ny fiakaran'ny arkarena dia eo ihany koa ny déscolarisation ny tsy fidirana an-tsekolon'ny ankizy io moa mifandraindray any amin'le resaka analphabétisme zany dia eo ihany koa zany antsoina hoe kely ny vokatra izay fokarina eto Madagasikara noho ny anton-javatra be dehibe izay efa fatatsika io le hoe faible taux de productivité izay zany no filaza azy ny olona tsy mianatra ny vokatra ambany de ambany ny orinasa zay tokony andray mpiasa tsy afaka mandray satria sepitra idirantsika kely io rehefa aveo de eo ihany koa ny fifaninanana isan-karazany dia lasa any amin'le secteur informel sisa le malagasy no miazakazaka satria sitrany ahay mba hoe misy vola kely zany afahana mivelona sy miaina zay neny mahatonga an'le hoe sakafo an'io tadiavana rafakapitso secteur informel iny zany hoe mitady ianao zany hoe rehefa mitady ianao de miasa fa le vola azonao aveo tena hoe zara raha afahana miaina de mazava loatra rehefa mibotsina be ny secteur informel fa tsy ary amin'le formel tena hoe mazava tsara dia misy fiatraikany iny any amin'ny etra misy fiatraikany iny any amin'ny etra le volana etra nefa entina mpandrotsona ny fiarahamonina ohatra hoe ao anatin'ny commune anankiray na ao anatina sehatra anankiray zany dia le volany etra iny dia miverina any amin'ny vahoaka iny anaovana fotodrafitrasa sy ampandrotsona n'ilay fiarahamonina amin'ny lafo maro ka rehefa tsy miditra zany etra de inona moa no mandroso dikan'izay zany dia any amin'ny voalohany mihitsy any amin'ny politika mpampandrotsona mihitsy ny voa
raha ho an'ny eto Madagasikara. Hiditra amin'ny fahefa-taonany zany zao ity fitondrana ity, fahefa-taonany. Fahefa-taonany. Satria 3 taona zay vita tamin'ny hatramin'ny 2021 de 2022 zao. De zao de hoe okitiana ny gouvernement sy ny sisa tsy hiditra amin'izany tsika. Sika le vahoaka miaina isan'andro, mila mihinan-kanina, zay aloha fantatra amin'ny malagasy, mila mihinan-kanina, mila mianatra ny zanany, mila tsabony izy rehefa marary, zay foana aloha. Fa raha hoe vita lamina be zay, vita tsara zay, ataontsika amin'ny fiteny zato, vita lay be zay, misakafo ny vahoaka, voatsabo tsara izy mianatra ny zanany ny sécurité koa hoe tena mipetrapetraka tsara, dia atao hoe tena miena ny fimenomenomana etseroa, ary de mahafantatra ny malagasy io vahoaka io tsy azo atao hoe anaovana maso be tsy mahita intsony amin'izao fotoana izao. Eo amin'le resaka orinasa, satria le izy mifandray betsaka ny orinasa malagasy, ary nisy ny fotoana hoe naporsihana hoe orinasa madinika salatsalany. Fa ny amin'ny andron'ny amiral Dideratsiraka tany efa nainona an'izany PME. De nandeha le izy amin'izao fotoana zao, inona ny zavatra misy? Ny orinasa efa misy aloha de potika. Io izao iteny resaka 2009 ndray. Raha ohatra ianao nanana problema tamin'ny président Marc Ravalomanana, zavatra hafa iny. Fa maninona ny orinasa ny pitena nefany orinasa mamelona malagasy. Zay le izy. Reny zany reny fanapitena tiako reny reny resaka mivantana hita be reny mibaribary. Tsy navita nanolo an'le zay aloha. Fa misy orinasa potika ankolaka. Zany raha matakatsika. Misy orinasa amin'izao fotoana zao potika ankolaka. Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena. Zany hoe raha itsina le vocabulaire de hoe sepotra le orinasa inny io, orinasa malagasy. De voatery zany rehefa sepotra le orinasa malagasy, jerentsika amin'ny mahasepotra azy rehefa sepotra izy dia tsy afaka mandray mpiasa aloha izy voalohany indrindra, zany hoe tsy afaka andray an'le nouveau diplômé le mivoaka vary amin'ny école supérieure. Reny zany de lasa manao secteur informel, de lasa tsy anasa, manabotsana ny tsy anasa. Dia tsy afaka, rehefa tsy afaka mandray izy de ny eo aloha. De rehefa mesepotra ihany le orinasa dia mampiena mpiasa izy. Manao licenciement zany hoe mandroaka mpiasa, tsy zaka tsony ty. Dia iny moa fanapahan-kevitra mitantana ny orinasa iny zay tsy azo ifanomezantsiny mihitsy. Fa rehefa sepotra le orinasa malagasy dia misy fiantraikany izay toe-javatra izay, so de tsy fantatsika ary zany fa zany anie ny zava-misy eto amin'ity Madagasikara ity. De maninona ary le orinasa malagasy ny sepotra? Eo ny lafiny teknika. Mahatonga ny orinasa malagasy ho sepotra aloha anisany de ty jiro tapaka lavo ty. Teknika zany tapaka lava ny jiroko. De atao io fivarotana trondro anery fa ny rehefa orinasa de tapaka ny jiro de mitsonika ny glasy de masiso le trondro de le mpivarotra glasy ao anaty iny congélateur iny reny, le glasy misy tahony reny, tahony sisa mitsonika de atao ary le vatany zay labera mafana fantatry ny mpisotro labera ka tsisy zavatra mandeha ho azy zany eto zany. De ireo orinasa malagasy zany sepotra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa inona koa ny tena mahasepotra ny orinasa malagasy? Ny anisan'ny tena mahasepotra raha hita amin'izao fotoana zao dia tsy maraka ny fifaninanana amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny resaka fifanankalozana zany, le fitobahany entana zany avy any velany de sepotra le eto Madagasikara. De mitentsika hoe sika nefa libéralisme eo amin'ny resaka marché. Marina zany raha ohatra zao tsika hijery tsena ohatra hoe inona moa le comesa, tsena reny misy firenena marobe ao anatiny, misy mpanjifa marobe ao anatiny, tsika ao anatin'ireny ny sadeka ihany koa, tsika ao anatin'ireny fa sao manoloana an'izany de tsy tokony croiser les bras ny mpitondra, fa ny mpitondra dia mila miaro ny mpandraharaha teratany malagasy sy ny orinasa malagasy. Ny sonoany miaro ny orinasany, so de tsy fantatsika zany. Reo orinasany any Chine sy miparitaka eran'izao tontolo zao reo, ary sinoa enjana be, ary izy aingana be izy raha katahaka amin'ny lafiny maro resaka, satria izy aingakaingana be izy amina miliarako, raha vao miraikiraika izy de maty ny vahoakany. Isika 27 millions fotsiny
dia zany ve dia tsy ho velona ve zany 27 million nefa ny olona amin'ny milliard nisy karana moa fitentsika azy fa ny indien zany zao ny Inde firy ny indien ozy nareo efa ny amin'ny 1 milliard 600 million itovitovy amin'ny sinoa zao ny Inde izy moa tany lehibe ihany koa fa raha tsy matanjaka ny toekareny dia faty olona mikararana mbola misy mahantra be any Inde amin'izao fotoana zao ka ny tiana tenenina amin'izay dia hoe ny andraikitry ny fanjakana zany dia hitantsika izy zao miazakazaka manao teleferika miazakazaka izy manao tanamasoandro reny projet ny teneniny reny fa raha ohatra ka hoe tena fampandrosoana zany dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny asa ihany rehefa miasa ianao dia mahazo vola dia miteraka fandrosoana amin'ny ankapobeny zay fa rehefa ny asa no tsy misy rehefa ny asa no zara fa misy dia tsy tafavoaka mihitsy ianao nahoana etsy nefa ny hita mibe somary fa teleferika nataon'le fanjakana araka ny teneny député Tojoera manambola izy tsy hoe manambola fa kay moa le teleferika trosaina amin'ny frantsay araka ny tenen'le sénateur mbola trosaina amin'ny frantsay ilay vola ary vola ny fanjakana frantsay le izy nampimenimenina n'le sénateur izy moa ny anarany iny Laurent izy moa ny anarany izy iny ohatr'izay le izy dia zany ny zavatra hita amin'ny Madagasikara dia miteny ny mpitondra fanjakana hoe zay manotohatra an'ireo dia manohatra ny fampandrosoana aloha zay hiasa fa any mpanohatra manao tsikera botolo inona ny tsikera botolo amin'izany raha ohatra ka ireo orinasa malagasy tsy voaharo zay mihitsy le teny hoe tsy voaharo ary j'aime efa niteny ny j'aime efa miteny zany hoe efa nitendry zareo hoe le entana le amidy zany le vokatrika eto makany velany tsy masehaka n'ilay entana vidinana entana avy any velany miditra eto le entana afaran'izany io nefa tokony hoe misy hoe tokony fandanjalanjo io zany fa ny eto Madagasikara isika efa firenena efa reraka dia mbola hita hoe tena misy elanelambe zany izay zavatra izay dia mifanontaniana maninona raha ny tantana ny firenena eto Madagasikara no tsy mitady ny fomba rehetra hiarovana ny orinasa malagasy fa ny zavatra hita dia zao ohatra ny any amin'ny orinasa vahiny foana no hiazakazana hiaraha miasa sisy zay tsy miteny hoe ratsy ny tsika hoa eto famakafakana tena hoe objectif tsara tsika teo zao faranto hoe misy hoe MEDEF raha vao miteny zany hoe MEDEF zany dia hoe mpandraraha inona frantsay entreprise francophone amin'ny resaka France zany resaka France zany dia hoe nifampidinika tamin'ireo ny mpitondra malagasy sinsisa fa nga misy mandahany zany tsisy mandahany zany fa hoe hitondra inona ho an'ny firenena le izy fa le orinasa efa eto Madagasikara ahoana tsy teny zavatra betsaka eto amin'ny resaka produit fa aloha dia tsorona mihitsy fa tena mibosesika ny entana avy any velany amin'izao fotoana izao tena jereo reny etikety reny ary ty akoatra an'izay hoe fibosesian'izay dia sepitra ny orinasa malagasy Madagasikara tompoka na firenena mahantra aza dia tsy mety kosa raha hoe satria misy mitaraina sy anziziza hoe sanatriva hoe zordirany entana avy any ivelana any no alefeto atiano anarina azy fa nga Madagasikara na firenena mahantra dia atao misy zany amin'ny ary reo le mpanaramasy moa efa amin'ny mahatsapa an'izany fa nga isika raha firenena mahantra dia izany no atao zany zao tena mila hoe tsy resaka teknika fotsiny fa tena mila fitiavan-tany razana mihitsy izany miainga avy amin'le mpitondra aloha satria eo amin'ny fahefana isakana zany zay indrindra miainga avy amin'ny mpitondra ary ny mpitondra tokony mampiseho modely satria zay ho no ametrahana azy eo miverina amin'le tany ambolohany hoe ray aman-dreny ny mpitondra ka rehefa mantra ve zany malagasy dia anarianao an'izao entana tsisy dikany rehetrarehetra zao dia le any ivelany zany teny renefa entana tsy nampiasaina intsony dia ifandrombahany malagasy ilay izy izany ary hita zany amin'ny fiainana andavanandro raha vao mandeha ianao zany ka misy hoe korotanrotanentana ndre-pandeha
Rehefa nanao reportage tamina toerana anankiray dia misy camion zany mitondra atao hoe zavatra tsy ilaina intsony tamina orinasa anankiray. Dia ao zany misy potipotika vy, misy potipotika briky, misy potipotika plastika hoentin'le camion. Zany hoe zavatra efa tsy ilaina intsony dia camion benina dia arina amina toerana anankiray teto Andrenivohitra teto. Za mihitsy nandeha tany tamin'izany mbola nanao an'izay asa zay zany teto amin'ny MBS fa inona no hitanao tonga dia reny misy malagasy be dia be amanjatony miazakazaka tonga dia tena mifamono mihitsy tsy ahafantatra an'izay hahafaty azy satria lehibenina mbola vao miakatra mampidina le fatifatin-javatra zany le olona zany efa mifanitsakitro mitsindroka sy mitady an'izay hoe ty misy tapaby ty misy an'izao zany no zava-misy sationana zany ka eto zany dia amidi-pitianantsika azy ny namana faniry dia tsotra fotsiny hoe io resaka orinasa malagasy io dia rehefa tsy arovan'ny tokony izay hiaro azy zany izay fahefana tokony hiaro azy dia hosahirana isika satria ny firenena tsirairay atao ambonin'ny tany dia ny vaindondra rany ataon'ny mpitondro amin'ilay firenena dia ny miaro ny vahoakany dia ao anatin'izay vahoaka izay miaro ny mpandrara egalina orinasa miaro ny orinasa fa raha ny orinasa eto amintsika zany dia tena hoe sepitra amin'izao fotoan'izao ary rehefa sepitra ianao dia maninona andalam-pahafatesana ny dikan'izay dia rehefa tsisy tsony ny orinasa malagasy zany mba hoe afaka hoe misehatra ao anatin'ilay fandrarana eto Madagasikara fa vahiny vao mitodika ianao dia vahiny ato ary jereo tsara vao mijery ianao dia vahiny ato dia le malagasy amin'izay miodikodina eo amin'ny resaka friperie sy ny sisa taxifone dia eo dia miodikodina eo dia reny zao informel ny resa formel sy ny sisa mbola fanontaniana be dia be nefa zany mameno ny tanàna zany dia zany anefany tsy dia fantatsika loatra izy zavatra ka izay ny antony hitenenana an'le izy hoe io koa misy éducation zany hoe tiavo ny malagasy tiavo ny zavatra vita malagasy reny tsy apetapetaka fotsiny hoe vita malagasy ny tiako moa tena lancé an'io zany dia nisy nanaraka tateorina tsy problème zany fa le hoe malagasy tena hoe tsy mipotra ho azy reny hoe gasy kamanja ireny fa ny amin'izao fotoana izao dia sepitra ilay atao hoe produit malagasy orinasa izay ndraisan'izay fa any amin'ny asa tanana ane mba jereo tsara fa raha nytaona tao zao krismasy natao raha hoe 26 juin tsy popoka resaka arendrina fa nga le arendrina tena le vita malagasy anga dia misongadina antsony arendrina sinoa jiro kely mipipika ery zao tena tonga dia efa mandeha be tamin'ireny fotoana ireny dia reny zany mila tena jerena amtinana azy dia tsotra hoe mila fitaizana le izy mila fanabiazana le izy ary mila fitiavan-tanindrazana ilay izy tsika mieritrehitra hoe resaka fitiavan-tanindrazana zany zavatra global be zany inona ny idiran'ny toe-karena amin'izany tena misy mihitsy fa mandany ianao makao amorisy hoe ananganangana orinasa ao na miresaka tsy teny zavatra hafa efa nisy trangany seho mantsy fa tonga dia ozy amorisy any aloha ny anay aloha no alefa dia zay vao manaraka ny any amin'ny zay produit avy any ivelana zany ka raha ohatra hoe produit mbola vitatsika inona ny tsy anatsarana an'le izy inona ny tsy tena hoe tokony hoe tena miezaka mafy mihitsy amin'ny fanjakana manampy an'ireny fa tsy ary amin'ny téléphérique ary zany no hoe tena arentirenty ery dia io zavatra maniditsidina sy io zany zao dia hijery zavatra manidina re iza no mitaingina tsy maintsy zay mantsy nataon'le olona zao rehefa hoe vita le téléphérique fanjakana amin'ny tele tsy maintsy atao io dia iny moa zany responsabilité no raisin'ny fanjakana dia ny tantara mbola hitoya eto ihany fa dia eto isika fa dia fitiavan-tanindrazana zany dia miteny foana eto hoe tena ilaina izay fitiavan-tanindrazana zay fa rehefa io mipotika dia tsy afaka hoe eritreritra hoe zavatra hoe mandeha makaiza loatra isika ary io fitiavan-tanindrazana io dia miaingany amin'ny ankizy kolokoloy tsara ny ankizy mba hanana an'izay fitiavan-tanindrazana zay fa tsy taitaitra n'ity zavatra rehetrarehetra etsy seroa zay amiteraka tsy fandrosoana ity ndao ndray ary namana faniry
zahatra ny lina kely am'le tena hoe kolokolontsaira nikizy tian'le fitiavatandrazana fa tena marina rina satria tena saiky nahitana an'izany a atao anatin'ny folo taona zay de tena kolokoloana tsara nikizy a ny lahy de ho lahy fa tsy hanao sarim-bavy a ny vavy a de tena ho vavy ary ny lahy dia tena hanana an'izay fandriana natoraly zany hanambady vavy ary ny vavy de manana fandriana natoraly hanambady lahy de ao anatin'izany malala tsara le tsiron'le firenena sy le tanindrazana sy mahay mipetraka tsara am'le natoraly fa ny olana manko am'izao rina dia ny lahy dia betsaka tonga de tsorintsika le izy le pelaka zay efa tsy miafina ntsony am'izao fotoana zao de sady manimba ny fiarahamonina no manimba n'le endrika natoraly no reny indray a lay azo lazaitsika hoe tena lay mikaroka vola fotsiny any ivelany ihany de tsy mitondra n'le tena hoe lafim-panabeazana sy anina de manjary misy makatahaka an'izay lafin-javatra zay a de manahirana zany ny fanjakana tokony ho sary-pialona zany a ary zay ny hita any ivelany ihany tena ny any firenena arabo zany tena enjehana misy lalàna be mihitsy ary tsisy samy fampitatana le la samy fampitatana miaraka etseroa miaraka am'tokantrano sisisy zany a tsy mahazo vahany zany fa eto Madagasikara mampalahelo rena tsy te hiteny zavatra betsaky nina satria misy zavatra haiko loatra manodidina an'io adevitra io a de so de mavesatra be any sofiny sasany fa aloha mbola tsy androany resana azy fa le orinasa teo a io zany mila fakafakaina tsara sy diniana tsara ary mila anaovana fandalinana ihany koa rina eny anivon'ny DBM eny satria ny DBM mandalo eo aminy a reo a fananganana orinasa zany na ny tolotsaina sy ny tolo-kevitra rehetrarehetra mba hahafantarantsika hoe manahoana ny fahazotoan'ny malagasy a manangana orinasa fa ny mampalahelo antsika fotsiny rina de hoe amaraparanantsika azy a lay endriky lay fanjakana mihitsiny zany zay tokony ampiroborobo zay mpandraraha malagasy orinasa malagasy zany a de azarinofo zany sisa de eto moa zany tsika PSONAM zany a misy mpandraraha lehibe zany a zay lasa moa zany a zay teto Madagasikara dia anaovantsika tena hoe inona moa zany anaovantsika zay hoe mandream-piadanana zay satria anisany nampiroborobo zany a ny fandrarana malagasy marobe a raha miresaka fandrarana malagasy zany tsika fa reny zany zay tokony izy manko hoe zay namidy tany aloha tany raha ohatra zany tsy nety ny endriky ny privatisation de tokony hosoloantsika zay ny potehana koa zany a amina mpandraraha malagasy a de tokony hosoloantsika zany zay zany le endriky le fahaizana mitsinjo lavitra ka raha nanana 151 millions d'euros tsika zay nge le adevitry ny olona irina rabe mananjary disy be le fomba fijery le fanjakana hoe manohitra an'le hoe hanala an'le embouteillage le hoe hanao an'le tena hoe fitaterana madio tsy miteraka loto nga misy manohatra an'izany tompoko tsy misy manohatra an'izany ary zany anie de nyresahany be ny tanàna n'Antananarivo izy milaza fa manana vahaolana momba ny embouteillage rehefa hanao an'izany fampelezan-kevitra zany fa tsisy nyresaka teleferika ny akamaroany ireo mpitondro ireo tamin'ny fotoanandro fa tampoka mahita teleferika eo de zay ny tenen'ny olona hoe mety ilainy zany fa tsy lahara-pahamehana mety fa tsy lahara-pahamehana satria raha nanana 151 millions d'euros ao anaty fahantranotsika nefa misy zavatra betabe miandry atsika ny fikojakojana ny lalana ny fanamboarany lany lalana manodidina rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra tokony amboariny reny rehefa amboariny reny miaina ny embouteillage ahoana no anokafantsika ny lala masaka misy lala masaka be da be manodidina n'Antananarivo sy ny periferika rina rabe mananjara hiteny fotsiny ohatra zao ny avany aminao avany a Sabotsina mena tsy voatery andeha aty Ambohitrarabany miazo ananala mahitsy rina ny miakatra ty aville fa raha ohatra misokatra tsara rina rabe mananjara ny avy aty Sabotsina mena mandalo aty Akady kely mahazo any lafy mivoaka makatia ambadika ambato be mahazo any Ambohimalala iny ty Ambohibe Fokany Ambohimangakely be zaraina Ambohimangakely azo exploitena tompoky ny lalana iny ohatra fotsiny zany resantsika zany avy aty Anozato misy azo lalana exploitena tsara mihitsy na somary vakina kely ary iny mandalo anatandrokomby iny azo atao manokatra tsara sy manatsara ny lalana iny ny avy aty Itaosy aty misy lalana maro be azo kafana am're lalana le anaovana an'le hoe raccourci matetitetika rendrina zany rehefa le maika de mandeha an'ireny lalana reny zany ange vahaolan'ny embouteillage andry matofoloha
akoatra ny fanamboarana ny lalana rehetra eto Antananarivo renivohitra ary mendrika ho amboarina ny lalana eto Antananarivo renivohitra satria inona renivohitra Madagasikara Antananarivo mba miangatra kely amin'izay fotoan'izay zany satria eto ny famezivezen'ny mpandrara rehetra sy ny taratry Madagasikara inona tenenantsika zany satria eto ny vavahady mandray amin'ny fiaramanidina zay tonga avy any ivelany any mandalo ivato izy de rehefa mandalo ivato izy ka raha ohatra izy andeha ho any Mahajanga sy any Antsiranana mazava ho azy mandalo eny Talatamaty izy zany mbola mahazo sisina Antananarivo zany fa raha ohatra izy ho any Toamasina dia tsy maintsy mandalo eto Antananarivo izy mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa ho any Toliary izy na ho any Fianaratsoa na ho any Vangaindrano na ho any Manakary na ho any Vohipeno izy na ho any Fort Dauphin dia tsy maintsy mandalo amin'ny lalam-pirenena fahafito eny na hoe tsy Antsirabeara dikan'izay zany passage obligé zany eto Antananarivo renivohitra rehefa tafiditra amin'ny vavahadiny vato avy any amin'ny lanitra zany ka raha miteny le filohan'ny repoblika hoe satria be loatra ny embouteillage de vahaolana 3 ihany misy de na manao métro izy na manao transport urbain na manao téléphérique de zao nge zavatra misy reny fa anga misy olona manohatra an'le transport urbain tena tsy problème ho an'ny malagasy nge le transport urbain reny tsy mbola nahita olontsika tena tsy mety io tsy azo atao io kefa eo le lalambiko de iny ihany namboarina de atsaraina de asina an'lay les wagons le fiara ndalamby mandeha zany eo ambon'le izy tsy problème ane zany fa ianareo anao an'ity téléphérique ty mieritreritra fa io ny vahaolan'ny embouteillage amin'ity sady vidiny lafo be no otrosainareo 3000 milliards de FMG tena ozy ny olona hoe tena mba tsy mety ary zay ny anoeran'ny olona le zay mety eritreritra reo anao téléphérique any mety ilaina fa tsy lahara-pahamehana averintsika foana zay rina rabe mananjara fa ny olona manolotra sosikefitra ny amin'ny hoe avitana zavatra afo zany de eo ny verenan'ny adevitsika hoe fa ngamo tena tsisy mpanolotsaina mihitsy ny koa hoe momba na resaka urbanisme ao amin'ilay fiadinan'ny repoblika fa nga tsisy mpanolotsaina momba n'zany tena hoe travaux publics zany na momba na transport zany ao an'le fiadinan'ny repoblika rina rabe mananjara ka hoe lalatelo ihany tsy maintsy vahaolan'ny embouteillage na manao métro na manao train urbain na téléphérique zany ane rina zava-misy any an-tafo zay hoentina hoe atao plage aho entina hoeto Madagasikara zay satria zay hono ny any ivelany de zay no entina eto métro train urbain zany na amin'ny alalan'le téléphérique fa ianao mbola manana lalana azonao exploitena problème ny anisa miteraka amin'le embouteillage rena rabe mananjara de inona le izy fa apitehany lalana inona le izy lay endriky ny fanamboaran-dalana zay tsy mety le izy ka mitarika rambe ohatra be sarety io nanaovana oeraoera tam'izany le narabe mananjara mbola tsy afaka ane be sarety am'izao mbola anaty rambe ohatra tsy atao madinika ohatra 67 hectares na moana vola le atao madinika 67 hectares satria tsara ihany koa loha manamarika fa misy route communale anjaran'ny commune manao azy riny misy route nationale anjaran'ny travaux publics manao azy misy ihany koa ny route provinciale fa ho any Antananarivo renivohitra resantsika zay misy nataon'ny commune misy nataon'ny travaux publics satria an'ny fanjakana zany de tsy manana hevitra ve le fitondram-panjakana hoe ndao ranga fa miteraka embouteillage ty fa ndao amboarina laya lalana simba rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra ndao omena coup de pouce satria efa olontsika lay be ny tanàna fa tsy fianakaviana président Ravalomanina tamin'ny alalan'ny vadiny ohatra tamin'izany fotoana andrany zay nanaovana ankivo mihitsiny mba tsy hafahana mihetsika na tany amin'ny fako na tany amin'inona bloquena mihitsiny de mandeha zany am'izao fotoana zao zany rina ny amina hoe aiza daholo moa zany ny point noir rehetra eto Antananarivo azon'ny fitondram-panjakana taonge rina mijery an'izany fa faharoa aiza daholo reo lalana tery rehetrarehetra ka mbola azo anobinana na angatana alalany de am'le utilité publique zany rina tsarony rina ve fa tery an'iny akoron-drano iny taloha route des hydrocarbures fa zao rehefa raha tao ny fifampiresahana de zao samy nanome
metatra maromaro aty akavanana sy aty akavia ny mpandrara sy ny tompona orinasa iny akoron-drano iny maka ny vandry iny iza mitondra fanjakana tamin'izany zay manko le iza no mitondra fanjakana tamin'izany le mpitondra tamin'izany nangataka misy tamin'le mpandrara le mpitondra tamin'izany rehefa tomary karavalomana ndao rereo olona alalahntsika ty ndao amboarintsika ty de mifampiresaka zay le capacité de négociation ka raha ohatra ozy izy ianao hoe misy embouteillage ariana misy lalana mbola azokafana satria zao koa rina le izy betsaka ilay inona moa zany lay fanorenana tsy ao anatiny le plan d'urbanisme betsaka le extension zany zay tsy araky ny tokony izy ary eo koa ny erreur zany rina rahabe mananjara nisy nanao bizina le permis de construire de iny zany lasa niteraka olana izy satria lasa mipetraka teny ambony kanal ny trano lasa mipetraka manamorona ny arabe ny trano sy ny rehetrarehetra de tsy voakady zany rehetrarehetra zany za manko misy an'le alignement misy an'le resaka hoe fomba fanaovana fananganana sy ny sisa rehefa miresaka tsika aménagement territoire zany na resaka urbanisme zany resantsika zany de manana vahaolana etra zany le fanjakana satria tsy hindrana fanjakana izy rina fa mibe ny tanàna anazy ministre ny travaux publics anazy ministre ny aménagement territoire anazy de reo ve de tsy afaka amin'ny condo miaraka ministère ny transport sy solotena fiadinan'ny république hoe inona zany na mahatsika olana ny embouteillage ty andany ny commune tompony lalana sy nanao fanamby hoe afaka ty embouteillage ty ankila ny fitondrana manana ny moyen rehetrarehetra de afaka mindram-bola any am'izay mpamatsy vola ka raha io 151 millions d'euros io nge ny azo hoe ndao amboarina daholo ny lalany eto Antananarivo renivohitra lina rahabe manantsara ndao alalana zay lalana tery rehetrarehetra ndao asina tetezana nanao tetezana ny fitondran'Andriamatoa Deratsiraka rina Tiria Tanjomato Andriamatoa Marikaravalo manana ny tsinjolavitra ny endriky ny embouteillage de inona ny nataony satria tsy azo ny dirana mihitsy nosy be de sokafana nosy be nindrambola tamin'ny frantsay niaraka tamin'ny AFD tonga teto Jacques Chirac président hery koa nanao de nanao président hery de natao koa lay boulevard de l'Europe sy boulevard de Tokyo zany nanokatra lalana vaovao zay azo kafana mbola azo atao tompoko manokatra lalana vaovao mpanjanatany koa nanao mpanjanatany zay mbola ampiasaina hatram'izao président azo atao zany menanao zany vahaolana zany raha ohatra izy ianao sepotry ny embouteillage azo atao tompoko no manetsina manamboatra andreo lalana simba rehetra reo entretien ny route communale na amin'ny national azo atao tompoko ny manatsara amreo lala masaka rehetrarehetra zay nanaovina raccourci ireo azo atao manao nouvelle construction na lalana zay manodidina n'le périphérique n'lay tanà zany fa mbola azo atao koa ny manamboatra tetezana sy manampy tetezana rehefa tsy mahavita n'le flyover satria le heritreritra manko le anjareo ngeza be rina fa le fanantanterahana tena tsisy mihitsiny zany ka raha ohatra tsy vita le flyover de azo atao ny manisy tetezana roa na telo eto manodidina nanosy zato de azo atao no manokatra lalana hoe ry mety avariana any ry misy lalana nge rina avy any Tandrokomby any de mahazo atya ohatrany de ho any Soavina fa rehefa vakiny iny lalana iny mahavita tetezana mivoaka makaty anosy zato any iny satria fatatsika tsara fa misy kanalo misy lalana ambadiky ny kopa ao azo atao zany satria amin'iny anosy zato iny mbola misy anosy zato tsy atsimon-drano fa mbola firaisana faefatra akazo toa anosy mavelona mbola misy mizara zarain'iny rano mepitalakana kely iny ohatra zao zany omentsika zany fa maninona mifanjakana miziriziry na président miziriziry ny amin'ny hoe na métro na train urbain na téléphérique ihany vahaolan'ny embouteillage fa faharoa rina de tiako ny fanjakana tompoko afaka maka fanapahan-kevitra amin'ny fivezivezeny ny fiarakodia zay manepitra ihany koa inona ny titsika tenenina am'zany titsika tenenina am'zany zay angerina ny antony nandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny fanjakana teo aloha zay latsaky ny 10 taona dia efa tsy tokony hiditra tsony eo an'ny eto Madagasikara zany hoe tsy mandray brokaterana fiara itsony zany Madagasikara satria sady manimba tontolo iainana zany no mety betsaka ny fiara zay efa tsy miasa any am'rehetrarehetra any de tonga le teny rina hoe lasa fanarina am'le zavatra efa tokony efa tsy mandeha tsony any ivelany any aty Madagasikara
satria fiarany ivelany tsara ho fantatsika fa misy commande ane natetika ny fiarany ivelany ary mahazatra ny vahiny de mividy fiara vaovao fa tsy mividy fiara occasion de Madagasikara mandray an'izany marobe de azo ny mpitondra atao tsara zany mikiady zavatra lalindalina am'izay mba hahafahana zany migerer an'le hoe fiara efa simba sisy de miasa mafy ny eo ny visite teknika miasa mafy ny ladoany afaka mikaja lalàna am'izany rehetrarehetra de lasa miena le fiara fa isika mahantra nefa indrindra fifamovozana tsara eto Antananarivo renivohitra azonao atao tompoko ny mamorona tetezana ifamezivezen'ny olona ambony raha ohatra ka manahirina ny lalana ambany manino ny sinina afaka manao tetezana miantona rina arabe manantsara poahery maninona izy mahavita an'izany hoe ty misy lalana rehetra an'izao a dia azo atao no manisy tetezana tsy andehana amin'ny fiarakodia fa hivezivezen'ny olona ary malalaka fa tsy asiana mpivarotra kosa alohany ambony tetezany fa tena hoe lalana le izy de ahafahana tsara manokatra tsara am'izany hoe fifamovozana betsaka ny vahaolana ary zany 151 millions de dollars zany ampy anaovana tsara an'izany raha ohatra problème manambotaiazy fa tsy 151 millions de dollars gaspénao ho an'ny téléphérique an'le goût de luxe an'le fanjakana am'le fanjakana ty an'le aitraitra nefa mivaokanao mahantra mihinantadiny mihitsiny sahirana miaingo ambony tsikoko le fanjakana am'izao fotoana zao de mijiriziry an'le hevitra ao ianao na de efa toeriny rehetra re hoe tsy mety io mbola azo atao aloha io de ozy le fanjaka io ny tena vahaolana ko 40 000 francs le retour hita malagasy zany tsaina inge mampalahelo amin'izy de lasa misy manono ohatra hoe maninonareo mandeha taxi erianany efa tsy fidy ny tompoko mafy be nge tena tia malagasy na de taxi teo aloha rina fa zao efa tsy fidiny de mandeha taxi ka ny taxi ary reo betsaka ny tsy vakilovy ao anatin'ny roa andro telo andro mbola betsaka ny zavatra tiatsika resana fa alonga mbo farana atsika teo fa satria fa lasa de lasa ny fotoanatsika fa vona ihany koa ny namana mpanao gazety zay andrayntsika rehefa avy eo zany a ny programmation antsika koa ny grille de programme efa mipetrapetraka ao dia ho ajanikeo aloha zay fanazavako zay fa ninina tsy maintsy ny entiny zany satria indraindray manko le fitondram-panjakana rina mieritreritra hoe tena korzety le olona zany a de tsy mahatakadavitra fa ny hevitry ny fanjakana ihany marina fa izy mitondra sy manana fahefana fa mba manan-kevitra ny rehetrarehetra tompoko nano matoa nanao zavatra marobe ho an'ny teto Antananarivo renivohitra eny zay no entsika mamarana ny fandarana tamin'ity indray mitoraka ity Miara Manonja MPS Radio Mada ambava homana ampomeritreritra samy ho tain'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko